plasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahan'ny MBS radio Mada ao anatin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao iarahany aminao mazava loatra andro vaovao indray no nomen'ilay nahary antsika zoma 13 Desambra 2024 anterina ny arabo ambam-pirarintso na ianao etantoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina manoloana n'izao andro vitsy tsy ahatongavany anniversaire nahaterahan'ny zanak'Andriamanitra izao hitondra famonjena ho an'ny olombelona izay manota tototry ny fahalovana tototry ny izao faratsiana isan-karazany zao dia tonga ny zanak'Andriamanitra afaka roa andro monja amonjy an'izany olombelona zany ary amonjy amin'ny malagasy ihany koa manoloana n'ity fahasairanana tsy tanono sy fahantrana ity fahantrana amin'ny lafiny maro mihitsy io tsy amin'ny ara-batana ihany fa eo ihany koa ny fahantrana eo amin'ny saina sy ny ara-panahy. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny famakavakana toy ny mahazatra isy ihany koa ny mpisehatra ato anatin'ny fandarana rehefa zoma tahaka an'izao eo zany efa miomakomanao ambadimbadika efa manao échauffement ny solombavambahoaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahenina ny député Totso Andriamampandry inona no ambarany eo amin'izao famaraparanana ny fandarana izao aloha satria amin'ity zoma ty zany no farana aloha ny miara-monja MBS radio Mada fa hiditra amin'ny trevy isika zany hoe maka saina kely hiatrika ny anniversaire naterahan'ny zanak'Andriamanitra dia any amin'ny alarobia 2 janoary 2024 indray no miverina izany fandarana zany fa dia samy anao fety sambatra sy ny fandraisana ny farantaona mendrika daholo isika mianakavy. Izay ny momba an'iny fa dia afaka minitra vitsy zany dia hiakateto ny député Totso Andriamampandry izy moa eo ny maha-mpanao lalàna azy fa eo ihany koa ny maha-polyvalent azy amin'ny asa sosialy tsy mitsokady zany indraindray izy any an-tanimbary indraindray izy any anaty rano manala tsikafokafona fa mahay mitantara baolina ihany koa izany député Totso Andriamampandry zany hitantsika ny talentany tamin'ny mondial teo dia hoy izahay hoe manara hatramin'ny farany fa tsy ho verimaina ianao zany amin'ity miara-manonja MBS radio Mada ity amin'izao zoma 13 Desambra 2024 izao miaraba namana faniry Razafy Manatany Ndawary. De ndraso aloha rina jerevana tsara zoma fa 13 volana Desambra tona kely aloha fa vita amin'ny farantaona mahafinaritra tsara zany mitsikitsiky de viteto tsy hoe efa io manao satria zao le izy mahafinaritra rina zany de hoe tsy niato mihitsy tsika niatrika an'ity fandarany ity raha ny fandarantsika de nitoy hatrany tsisy tamory zany satria betsaka ny zavatra tsy maintsy ny resahana ho an'ny fiainan'ny firenena de teto foana zany tsika hatramin'izay ny hoe tsy hitanareo angamba de nisy fotoana tsy salamy rina satria voatery nahiditra garazy niditra hôpitaly rina tamin'izay de nandritry ny teo amin'ny 3 herinandro teo no tsy afaka niaraka tamin'tika de ny tena koa no mifamezivezy kely teo no hoe tsy salama de nisy fotoana nakany amin'ny faritra zay niaraka tamin'ny solombavambahoaka nanao ndreny 20 taona ny antoko reny de nisy ihany koa zany mission hafa zay no tanterahana zany fa ny fandarantsika de hatramin'ny farany de niaraka tamintsika teo foana ary tsy nakan'izay fotoana hoe somary istahana kely zay tsika nananaovana vakansa raha tsy ohatran'izao heritaona ohatran'izao mihitsy rintsika tsaroantsika 23 Desambra tsika ngamby izay sa 4 Desambra raha tadidin'ny faly no niato kely ny ekipa zany de nambaranay tamin'izay hoe rehefa misy ny vaovao lehibe tokony iverenana hitenenana de miteny avy hatrany ny ekipa miara-manonja ny atao hoe ekipa miara-manonja moa zany de eo mpanentana mpanolotra mpamakafaka fa eo ihany koa ny solombavambahoaka zay anisan'ny motera mpanodina an'ity fandarantsika ty miaraka an'ireo vahiny mpiara-manentana amintsika zay mifamezivezy eo ry tonton Mota, eo ry Ada, eo ry tonton Raexa, ry Zokobe Ragy, maro be mihitsy no mifamezivezy eto akoatran'ireo vahiny zany
a zay arakaraka ny zava-misy a de mitonga eto ry Arfina, ry mpanolontsaina ny tanàna Clémence Rarnirina, marobe no mifamezivezy na manany amin'ny bureau politique avy any amin'ny RMDM sy ny sisa de eto tsika menakavy mbola nahatratra soa ny fanamaranana efa kely sisa satria tokony herinandro mahery kely io sisa de tsipaka ny 12 sy 20 itsika eny ary efa nambarany rina teo fa ny zoma tahaka izao de député Bekosy Andriamampandry boribory tamin'ny fahaenina sy boribory tamin'ny faharoa fa etona de niala tsy betsaka tamintsika ny député Rastany satria voatasina amin'ny adidy manandraikitra somary kisaka kely omaly izy efa avy tany arivo mamy tany izy député fetra de androany ray mbola misy iraka ndray na de fety aza ny andro zay taterany amin'ny mahasolombamboaka azy de nametraka ny teny fialatsiny izy fa nameny teny firaritso atsika mpanaraka ny miara-manonja zany ho an'ny vaoaka malagasy rehetra indrindra miboribory tamin'ny faharoa ny hanao fety finaritra hiatrehana ny krismasy sy ny farantaona sy ny taona vaovao zany avy any fitsapana maraina ny député Todsoa ny azakazaka teto amintsika teto de tamin'ny herinandro teo mbola nanomakomana final lehibe fa efa miomana ihany koa manaraka indray satria mifamaofao be mihitsy nyle famaranana fety samihafa eny Ambohimanarina eny de anisan'ireo sarangoton'ny olona voalohany indrindra ao anatin'ny fanohanana ny tanora sy fangataham-piara-miasa sy ny hetsika ara-tsosialy ny député Bekosy Todsoa Andriamampandry de tsy maintsy nandamina fotoana de mialatsiny atsika eny boribory tamin'ny fahaenina fa tokony hiaraka amintsika izy anatanteraka fivorina maromaro moa zany nipika-bary sy ny rehetrarehetra fa de eto aloha izy androany de ho faranana amin'ny zavatra mahafinaritra mihitsy mifandaharantsika miaraba député. Ya miarabanao Faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja eto amin'ny MPS na Sindra Diomada zay marihana fa mandeha mivantana amin'ny radio sy ny télévision MPS ary eo koa zany ny tabasotra zany zay anarahantsika azy miarabantsika rehetra ary miaraba ihany koa ny namana rehetra sy ny havana rehetra fa ny Andinambato rehetra saika manaraka antsika daholo zany reny any andafy reny zany dia manaraka ihany koa fa tsy ny eto amintsika ihany zay liana ny olona manaraka ny toetra ra-pirenena na ara-politika io na ara-toekarena io na ara-tsosialy ataka ny mahazatra moa zany Faniry dia tsy maintsy atao ny fiarabana ary eo koa ny firaritso manokana zany ho an'ireo olona zay tsy salama amin'izao fotoana zao amin'izay akatoko ny fety zao ary ity ny miara-manonja farany irahantsika zany amin'ny tetaony ty koa dia mirary soa sy fahasalamana ho an'ny olona zay marary amin'izao fotoana na any an-trano izy na any amin'ny toeram-pitsaboana maro ka samihafa any zay betsaka ary eto dia tononona manokana Andriamatoa Mamy Rabenandrianina zay mipetraka eo Ambatolampy na Ambohimanarina zay niditra hôpitaly dia mirary fahasalamananao ary mitondra vavaka anao sy ny ankonanao zany amin'izay tsy fahasalamanao zay de eo koa ny olona rehetra zany amin'izao fotoana zao zay tsy manana fahafahana makany amin'ny hôpitaly dia mitondra bavaka anareo mba ho salama tsara ka mba hanao fety sambatra daholo isika rehetra. Eo ihany koa zany dia reo trapaoriana dia mitodika aminareo ikaka manokana na namana na havana na mpiara-monina dia mampahiry anareo ny tenako amin'izany fahoriana zany koa dia ny tompony ampionina anareo ao anatin'izay dia ataka ny mahazatra ohatr'izao fa Faniry dia maro no manjifa mba ataovy kokoa zay monsieur le député fa ny avahana manokana zany aloha andrama misy maro de maro ny fotoana manapetra fa dia avahana manokana aloha zany androany dia i Dada Charles ao Anosy Vavaka zay ambadiky ny arem bus manga any Anosy Vavaka Ambohimanarina io tena tsy tapaka izy manaraka antsika Faniry ka dia kokoa manokana ho anao ary mirary soa anao manokana Dada Charles eny Anosy Vavaka Ambohimanarina. Eo koa Dato Kika Martin zay mipetraka koa eny Ambatolampy Ambohimanarina zay ray aman-dreny ny FIPA avy nitsapa maraina moa zay teny mibody ady sy ny manodidina iny de mirary soa anao rahalahy ary
mirary fahasalamana feno ho anao a sy ny ankonanao amin'ny adidy amanandraikitra zay saninao. Io ihany koa dia tsy adino zalahy miaraba manokana misy amason tena spécialiste eny amin'ny Ambohimanarina eny faniry a de ho avana manokana izy atao kokoa manokana izy mba eny Madagasikara rehetra zany fa tena mahay ho anareo zay mieritreritra anao trano na tamboho zany a na iny io resaka bâtiment de areto zany ry zalahy anisany satria nisan'ny mahay a eo i Jopin zay tena mitsinjaka mihitsy izy zao a sady mahay baolina be sala amin'ny Dimaray mihitsy mifanaovan'ny baolina faniry mahay Kamason a eo koa i Toltra Roger ry Selin ry Toro ry Ratina anisany zany tena mason tena mahay a amin'ny raha teo zao de lefa mafy be mihitsy amin'izao faniry a de mitsinjaka be zao ry zalahy fa tandremo tsy vita indray le asa fa de faly loatra nareo zalahy a efa totononina manokana zay a dia tsy adino koa zany a i faniry koko manokana ho an'ny madame Nicole zay mpampianatra ny amin'ny EPP Tsaragisa any Avonidrozo koko manokana ho anao a eo koa madame Lydia zay anisan'ny mpitarika ny jeune team any Fianaratsoa eo koa ny ekipan'ny Soratel rehetra eny any Fianaratsoa zay mpiondana miara-manonja eo ry Mami ry Tahina Rosalie sy maro samihafa eo ihany koa zany a raha maro vahoaka François d'Assise zay isan'ny mpity fanatanjahantena any Avonidrozo dia eo ihany koa zany a isika rehetra tanora team eny Antsirabe sy ny manodidina rehetra de kokoa manokana ho anareo a kokoa manokana ihany koa faniry tany Antsiramandito zay tamin'ny herinandroany niaraka tamin'ny Flora Valomanana dia ampihainao antsika daholo iny faritry ny Bongolavy iny a ary fombiazana ny vahoaka eny an-dalana de efa kokoa mivoaka daholo moa ny olona vao mivoaka ny Flora Valomanana de miatsampy amin'ny daholo ny olona de kokoa manokana ho anareo rehetra nisy ray aman-dreny moa zay tena nanatona manokana za ozy rehefa Zoma de tena anisany tena mankafy mihitsy hono izy faniry de mirary soanao ray aman-dreny dia mirary fety sambatra ho anao zany a ao anatin'izany de eo koa zany a ny ekipa rehetra miaraka amin'ny Tahina ry Tately ry Tanjona ry Anja zay manao mission eran'ny Madagasikara dia mirary sosiny tsara ho anareo rehetra zany a ao anatin'izay a rehetra izay. De fian'ny fankasitrahana nahazo kokoa zany tsika eny Ambohimanarina eny sy ny akama rehetra zany de kokoa tsara tarehy be zay satria mamaraparana ny taona tahaka izao fa alohan'ny tena hidirantsika mivotoatin'ny zava-misy député Totso Andriamampandra satria betsaka ny resaka zay ilanany hevitra ao ny antony manko a dia tsy tafaradalina tamintsika député Totso tamin'ny herinandro teo noho izay didy amanandraikitra zay de maromaro ny vaovao nefa tokony nifampiresahana tamin'ny famelo amin'izay député Totso ny teny ray ny sary androany tena fety be misy teny Ambohimateny a de arabainy ianareo ilay nisitraka ny omby roa be zao no meny député Totso de ondry folo de tam'lahady teo a de maro be ankeo ny régime talohan'izay ankeo mbola misy sakafo mitapy evandrana maro be a de aleo anaraka ny satsika député Totso satria hatram'izao mbola maresaka be ny Ambohimanarina de baolina be niaraka ny député Totso ty satria efa mahazatra le hoe omby mifa fa tsy le zanak'omby kely na omby mahi fa tena omby be ary falifaly ny ekipa député Totso moa anonona an'le ekipa zay nandrombaka tamin'ny farany teo nahazo an'le omby sy le ondry fa de hatram'izao hoy satria nandalo teny Ambohimanarina teny tsika omaly de mbola mahoraka mihitsy lay hoe kopy omby sy ny ondry de efa eo am-panomanana ary zalahy hoe ho amidy ty sa ho atsatsika atao fety député Totso ya de alefatsika ngany a misy anankitelo ao a asa soa asa sosialy zany zay nataontsika dia miangavy ny teknisiana zany mba ary ampiseho sary ho fitentsika mba ho hitan'le olona zay voakasoka sy hitany vahoaka malagasy ngamba izay io aloha zany a nisy fidirany fotony faniry teny Ambohimanarina zany a teny Kinosy Vavaka zay nisy tany zay ny fanandrianan'ny vahoaka fahateseran'ny vahoaka zany a satria misy lalana
grevy ny olona tena amanarivony amanarivony no tonga zany faniry amahasomaboaka ny tena moa dia ny tena no itarainany vahoaka dia nijoro ny tena satria tsy eken'olona zany a ny fanaovana tamboa eo ampitan'ny sanifer iny a zay mitsofoka ny lalarina zany a makany atsavao eny a nosy vavaka satria lasa tery le lalana dia misy canal C3 io nanaovana ny tamboa dia tesitra zany ny vahoaka tao anatin'izay hoe mahagaga fa nahazo autorisation tamin'ny commune urbaine Antananarivo zany a le izy ry faniry tena mahagaga nefa canal zany tsy afaka mihitsy a anaovana tamboa zany le lalana efa kely mbola niterenay zany izy a dia tonga moa zany tena koa nijery fotony a niarana man'ny olana niaraka tamin'ny vahoaka ary tonga teo moa ny orinasa zay nanao an'le izy a dia ny fampiresaka ny commune koa moa efa natsoina fa tsy tonga zany faniry a tao anatin'izay zay tena mahagaga mihitsy hoe zavatra ohatry zao nataon'ny commune urbaine Antananarivo tsy fanao dia omena lalana ary tsy ihany faniry a fa saika manerana Antananarivo renivohitra zany ataon'ny commune urbaine Antananarivo dia be da be tokony tsy azona lalana dia omena lalana zany a eo zao koa ny fanatotofana ny tambary zay ataon'ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny ministera zay voakasika ny zavatra tokony atao a tsy atao ny zavatra tsy tokony atao a no atao zany a tao anatin'ilay izy dia tena moa zany tena nitondra ny feon'ny vahoaka ny fitarainan'ny vahoaka tao anatin'izay a ary hitantsika fa tena feno fahatezerana ny olona ary ny silapon'ny olona fa ny dia tena nanao zavatra hafahafa misy ny olona fa ny tena moa ray aman-dreny dia tsy maintsy nandamina sy nitondra ny hevitry ny vahoaka zany tao anatin'izay a ary misy ny zavatra ny fampiresahana zany a tamin'ny tompony ny solotena ny tompony orinasa zay nanao azy a sy ireo entreprise zay nanao azy dia ny zavatra ny fampiresahana tao zany ny faniry dia nasiana antaratasy dia hoe ny voalohany aloha dia ny lalàna tery dia hoe zainka nahazo autorisation izy le tompona orinasa sy le entreprise fa raha mahazo taratasy izy zay autorisation avy any amin'ny commune indray a fandravana an'izay dia tsy misy olo an'izay nisy moa ny antso natao tamin'ny commune urbaine Antananarivo fa be marenina ry zareo a dia zavatra ny fampiresahana dia atao fantatry ny mponina eto Amboamanarina sy eraka Antananarivo sy eraka ny Madagasikara fa manao be marenina ny commune urbaine Antananarivo ary manao zavatra tsy tokony atao ary zavatra feno osika sy kolokolo zany no atao ao anatin'izao tsy azo andrenana mihitsy zany canal zany lalana tena teterana zany ao anatin'izay dia efa ny fampiresahana zany rehefa tsy hanao ry zareo a fa isy ny pression maro isan-karazany dia hoe reo inge tsy aritra mandrakizay eo amam-bolana sisa ka rehefa tonga ny fotoana zany a ka tsy eo zany a dia tsy maintsy arotana zany a zany atamboa zany satria averina amin'ny ara-dalàna fa manarak'izay aloha mandra-pahatonga an'izay mandra-pahatonga saina ny commune urbaine Antananarivo dia tsy maintsy misy zavatra takin'ny vahoaka zany a tao anatin'izay zany faniry zay maromaro ary ny ekeny ny tompona orinasa sy ny entreprise ny voalohana zany aloha io tamboa lalana zay ale io dia feno jiola teo ary izy malalaka feno jiola maika fa natao tery dia hoe rehefa anao an'io ihany nareo tsy maintsy hanao an'io zany aloha mandra-pahatonga ny fotoana zay andravana azy dia tsy maintsy aloha asiana jiro manazava dia atao nareo zay nanaiky aloha zany zareo tao anatin'izay ny faharoa dia mila asiana tuyau andehanany rano tsara zany eny amin'ny faritra Atsavao iny sy Anosy Vavaka dia miantoka an'izay zany a ry zareo metatra dia maromaro dia nanaiky moa ry zareo zany a anao an'izay ho an'ny fokon'olona eny Atsavao sy ny manodidina rehetra iny ny fahatelo manarak'izay dia misy bassin zay tsy maintsy ataondrareo ho an'ny fokon'olona zany a ao ambadik'io tamboa io a dia nanaiky moa zany zareo natao taratasy fa hoe vonona zany a anatanteraka an'izany zay zany aloha faniry zany maromaritra raisana ny fampiresahana dia misy manantena fa tsy nisy ny fivadihana indray sanina tiavina zany a tao anatin'izay a dia ndravina aloha izy hatreto zany faniry fa ny tena fanirian'ny olona zany a efa voavazy ny anankitelo fa ny fanirian'ny olona dia hoe tokony arodina mihitsy zany a
rehefa tonga ny fotoana de averina amin'ny toerany taloha zany a izay tamboa salan'olo zay ny zava-dehibe zany am'izay faniry ny tena tenenina de zay zany ny asan'ny mpitondra mila mainy vahoaka mila mahay mifampiresaka de zay ny ilaina ny solombavam-bahoaka nke zany zay ny ilaina ny mpitondra na ny minisitra na ny ben'ny tanàna na inona mba mihainy vahoaka na filopokotana zany a teo anoso vavaka de tsy hitazena alehany sy ny mpiara-miasa fa mitsoka didy mitsoka ndraikitra de mazava zany fa misy zavatra hafahafa zany ao ohatra zay koa ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy fa tena hoe misy zavatra hafahafa mihitsy zany a tamin'ny fanatanterahana sy ny fanaovana ty zavatra ty ka mbola de tena mamerina iny a izao de tena mitsoratra any miaro ny vahoaka ary tena hoe miaro ny etetan'ny vahoaka zany amin'ny tsy fahamarinana manarak'izay koa zany faniry a de misy asa sosialy koa zany ao a zay natao a io fiaraha-misakafo niaraka tamin'ny fikika mbana amin'ny vehivavy tena nonosy be zay vola sy ny manodidina de nisy fiaraha-misakafo be mihitsy moa tao a de niaraka ihany koa zany a tamin'ireo mpianatra zay mivoaka pikabary teny Ambodimita dia natambatra teo daholo izy io zany a na tsiro be zany ny akoho de ny tenako mihitsy moa zany no nangarom-bilany tao anatin'izay ary ny zara zany sakafo zay zany a ho an'ireo vehivavy sy ho an'ireo mpianatra kabary reo zany a dia nisy koa moa zany a ny lela vola zay nomenan'izy ireo zany a ahafahan'izy ireo mba manao fety sambara zany a ampifaliana io zany loloka faniry akoho sy petit pois miaraka amin'ny entrée maro isan-karazany moa sy ny jus zany a dia nafinaritra zany ny fiarahana miaraka amin'ny vahoaka tao anatin'izay dia manak'izay ihany koa zany reo zany le mpianatra ny vahoaka kabary de misy koa zany ny zaem zay nankalaza nisy sortie de promotion zany zay niarahana amin'ny zaem zay pikabary dia nisy moa zany ny fetohanako ny omby ny enomby zany zay fiaraha-misakafo zay natao tamin'ny lady tany amin'ny espace Sany Edena dia nafinaritra koa moa ny fiarahana fa olona manjatony koa moa zany no niaraka ny ara-paly tao anatin'izay koa dia mirary soa an'ny zaem mba hoela fanapahana mba iroborobo re zany fikambanana izany ary koa ny pikabary rehetra zany ny ambomanarina sy ateroka sy manerana ny nosy ny famaranana moa zany ny asa sosialy fahatelo zay vita tamin'ny herinandro io faniry dia le baolina kitra zay tena anisan'ny tena nalaza ary tena io jereo zany vahoaka tena feno faniry kanjany toditsoa moa zany ty zany nanao n'io terrain io dia vahoaka maro de maro zany no niatrika an'izay dia eo zany ny tena moa de miara-miosina amin'ny vahoaka dia niaraka tamin'ny monsieur Isaia moa zany sy ny mpiara-miasa sy ny tenako zany dia nanolotra zay omby roa sy ondry folo zay zany ho an'ny ekipa zay nanao ny laloha famarana reo zany ny ekipa niaraka tamiko reo le omby roa reo ny ondry folo dia niara-niosina tamin'ny olona de tena moa tena makafy baolina de nijery baolina faniry areto dia sady ararotina ihany faniry io zao de miara-mipetraka amin'ny tanora rehetra ena anaty olona mihitsy ny tena faniry ary faly ny olona vao mahita ny tena dia avilo député tao akaikinay na lahy na vavy na zokony na tanora ny tena koa moa olona tsy miavina ary zatra mitakosina amin'ny vahoaka dia misy sady misy ny dinidinika maro isan-karazany zany irahana amin'ny vahoaka zavatra tahaka zao zany ny faniry no ilainy ny hoe ny olona mpitondra ny olona voafidin'ny olona na olona boatindry na olona boafidy tsy tokony misy zany antsana mampisaraka anao sy ny vahoaka fa ny sasany matahotra horahan'ny olona amin'ny avina sy ny firainana amin'ny vahoaka de mitsoka vahoaka ao anatin'izay ilaina anke zao mba miaraka amin'ny olona mba miara-miosina amin'ny olona mba miara-miresaka amin'ny olona vahoaka anke tsy mitady zavatra hoe inona fa rehefa mihainy fiahony ianao mba mahalala zay atolotra ianao na inona zay vitanao miara-miaino azy ianao miara-misalamy ianao na fahoriana na fifaliana de tian'ny olona zany ianao tao anatin'izay de reo zany dia misaotra antsika zany fa dia tanteraka soamantsara mampanantena indray fa amin'ny 2023 zany dia mbola hitohy zany lalao baolina kitra zany ary tsy ny baolina kitra ihany fa eo
ny rugby eo koa ny baskety sy maro isan-karazany vao hitantsika moa zay fa vao tsela vao ray volana sy tapany zay dia noentina tany sambava sy antala ny etoana mamaimpona ny petit ball kitra solo tena nambomanarina sy ny mpanao rugby zany dia noentina tany sambava sy antala amin'ny taonanao avy moa zany dia mbola zay tsy nandeha zany dia mbola hoentina any dia marina fa etoana manontolo ny frais aller retour ary eo koa ny trano sy nisy sakafo rehetra zay zany no atao faniry dia mba afahan'ny olona mba mijery ny toerana hafa zany mba mahita ranomasina ny olona dia mba misy koa zany mba lalao ara-piralahiana zay irahana zany amin'ny tanora hafa akoatra ny tanora aveto Amboamanarina. Tsatratra farany faniry amin'ny Ligue mondiale na notany Ligue mondiale ianao teo moa dia tena mbola faly satria tadidinao tsara angamba faniry hoe ngiza ny pronostic anao vao nanomboka misy Ligue mondiale dia Argentine ho fa ny deuxième choix Brésil rehefa tsy tafakatra izy dia hitantsika moa zany fa dia naresy ry gaga Messi na dia tena niady anaty aza moa ny lalao famarana fa iny nampitataina indrindra asa amin'izay na baolina be tena faly ary zao moa zao dia efa malaza be any Argentine hoe asiana sariny Messi daholo ny vola rehetra any Argentine zany no midika fa mametraka ny lalao fanazahantena ho ambony tena hoe ambony manana maha-izy azy misy tena hoe raha-pirenena mihitsy zany ny baolina kitra sy ny resaka sport any amin'ny olona fa eto amintsika zany dia tena atao tsinitsinina tany amin'ny CSO io zao dia tsy nalefa zao le tanorantsika faniry hoe tsy misy vola oeraoera nefa dia mandeha ao anatin'le zavatra tahaka ireny zany dia mampanahelo ka eto zany dia manao antsoavo any man'ny mpitondra zany mba hijery ny tanora mba hijery ny piti fanazahantena rehetra zany fa rehefa reo mivoaka kolokolono nge dia tena misy impact be mihitsy zany misy akony be da be zany ahafantaran'ny olona ny firenenao ary ahafahan'ny torista zany mba mijery mba mitsidika le firenenao amindala amin'ireo sport reo zany rehefa tafakatra avy ianao dia mitodika aty aminao daholo ny masony izao tontolo zao sady fitazana le izy no anisany mampivoatra sy ampahafantaran'ny olona zany le firenenao. Eny ary dia zay moa tsy maintsy ny lalovana satria zava-misy teny Amboamanarina teny zay atao anatin'ny hetsika zay nataon'ny solomamoaka Totosoandriamampandry vao mainka isy azy ny hafanan'ny fety satria ao anatin'ny tournoi de Noël ny taom-baovao dia eo ihany koa le famaranana samy hafa amin'ireo hetsika zay natao zany dia somary feno de feno fandaram-potoana ny solomamoaka Totosoa na izany aza nefa dia ho farana antsika amin'ny mahafinaritra ihany ty fandarana ty tamin'ny herin'ny hoe député Totosoa dia tsy afaka niara-dala antsika noho le hoe adidy amanandraikitra zay nandehananao tany Tsiromandidy niaraka tamin'ny filoha Marakaravalomanana zany dia anaovana kokoa hatrany Tsiromandidy satria naomby ny zavatra nataonareo tany tahaka ny tany Fianaratsoa dia fifananana masina io manomboka manomana ihany koa zany faritra sasany zay tsy maintsy ho lalovany filoha Marakaravalomanana atso atsy dia mino isika député Totosoa zany fa dia anisany efa manao fanomanantena reo distrika zay efa mahafantatra ny fandaram-potoana amin'izao fotoan'izao ka tamin'iny dia nisy ny vaovao momba n'le hoe nidonina tamin'ny tolàna na hoe nanantena zava-dehibe tamin'le fitsidihana tany Washington tamin'ilay Millennial Challenge Corporation ny filoham-pirenena ary zany koa moa no nivoizin'ny mpanohana azy sy ny tao anaty lapany amin'ny hoe hanantena vola be efajato dimanjato tapitrisa $, ary saika ny oeraoerana misy le fitsidihana dia nisy délégation nentina tahaka ny mahazatra ao délégation entina anala amoamo any anaty fiaramanidina fotsiny mba iresadresahana ao ny délégation nentina akahakevitra fa ao ny délégation tsy hitanao mihitsy inona moa zany tena nitondrana n'ilay eo anivon'ilay ministera raha mba impisolo toerana ohatra sy ny ministera ny industrie sy mivarotra satria tena manandanja ty feonana ity fa i Madagasikara dia tsy ao anatin'ilay firenena isitraka izany zay
no vaovao amin'ny fomba ofisialy itsika moa zany ny andro député Tojo hoe mba hanao valandresaka ao am'mpano gazety le filoha indrisy tsy nisy an'izany efa izy nitokana na hoe tsy nitokana moa zany fa nametraka n'lay atony papano lalàna ambony etsy amin'ny fitsarana tapony no hitandretra hoe efa taeto tandrazana nga filoha itsika de miteny mandrakariva hoe rehefa avy any ampitan-dranomasina any satria volam-bahoaka no andehananareo ihany hitondrana nyreto délégation na zay tsy tokony ho entiny reto any ko inona moa ny fampidirany amin'ny resaka Millennial Challenge Corporation ho an'ny sasany fa de entina fotsiny volam-bahoaka nefa no antaninany zany tsisy vokatra azo avany tahakan'ilay hoe tany Medef tahakan'ilay tany Côte d'Ivoire marobe nge le fivoahana nandehanany le tamin'ny Maroc sy ny sisa teo tsisy vokana nefa milaza fa manao austérité ary nefa zany koa nanenjehana Flora Jonary-Mampianina député Tojo hoe nandeha mivoaka nefa tsisy vokany mandany ny volam-panjakana de voentsika atao anatin'izany moa izy mivady asara mba tadidiny reto olo reto ny fomba nanenjehany any fitondrana teo aloha an'ireny fivoahany reny ity tena zava-doza mandany ny volam-panjakana resahany io zay rehefa avy eo fa tsisy vokany makany amin'ny tontolo ara-toekarena sy ara-tsosialy le dia ohatr'izay fa de hoe no de amin'ny pataloha nanantena vola fety tsisy nininona azon'le fitondram-panjakana député Tojo alonga mba resahana ihany ny MCC iny aloha satria pahay toekarena anao mpandalina fiarahamony ianao amina sehatry ny raharaha économique internationaly ohatran'ireny mba miverina zany fa misy todika tokony ho fantatry mivaoka ihany amin'ny lafin-javatra ohatr'izay ia alohany amin'ireko zay ka mafaniry dia mamela ianao mitoraka voninkazo ika manokana tamin'ny zavatra ny siomaly natao tany Rivomamo tany amin'ny député Rodin député amam-pavoatra zany nahafantarany maro azy dia kanafinaritra satria misy CEG Diamanga-tany ao zay tena izy no nanao azy ary 10 taona no nijoroany omaly zany 4e anniversaire kanafinaritra ny fiarahana ary tena hoe manao ny tsy ho zavatra zany namana solom-bahoaka zay zany ka idirako azy manokana sy félicité ko azy tamin'izay fa 10 taona na CEG Diamanga-tany any Rivomamo zany fampianatra maro no navoaka zany tao anatin'izay ary misaotra ny solombamoboaka namana zany zay tonga teny anisan'izany ny député Iapogosy Fidèle Lazarapera i maître Yanitra isaorana manokana ianareo i député Rastany député Fetra i député Mamy i Zokibe Andrinjato sy namana maro isan-karazany zay isaorana zay fifanotronana namana tahaka izay zany tao anatin'izay fa nampanahery faniry dia tsy mba tonga na mivoninahitra na ny ben'ny tanàna na ny train ny directeur régional ny éducation na ny chef Sisco na ny chef ZAP zany ao anatin'izay satria rehefa député mpanohatra mba mahavita zavatra dia tsisy tonga ny autorité locale zany na amin'ny voninahitra ny chef de région moa zany de efa tsy tenenina zany tao anatin'izay fa maninona no atao an'izany mba misy olona mahavita zavatra ve de atao an'izany le izy nefa hosoana Rivomamo ray manontolo ingely izy ho an'ny zanaka malagasy zay zany mampanelo amin'ity firenen'ity ary tsy any any fa betabe reo solombamoaka namandreo sy be ny tanàna tim reo mba manao zavatra any amin'ny faritra zay misy azy fa de tena hoe tsisy mihitsy zany izay fieritreretana hoe mba hoe firaisakiny fa tena sakana aza no atao ho an'ny olom-boafidy rehetra zany tao anatin'ny tim de ohatr'izay koa ny mpanolotra tanàna Antananarivo rehetra na manao hevitra de sakanana zany ao anatin'izay greto zany dia aoka tsika hijoro foana indrindra itsika olom-boafidy tim rehetra na iza na mpanolotsaina ny tanàntsika na be ny tanàntsika na solombabahoaka tsika de aloha tsika hijoro foana zany hiaro ny vahoaka ary anao asa zay vitatsika zany ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena fa io zany de hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy zay foana zany no teny hoentinay zany ny faniry hoentitsika zany anasoavana ny mpiarabelona fa dia eto zany dia mamerina izay fankasitrahana sy toraka voninkazo manokana zany ny député Rodin zay maly ny teninao faniry satria be adihevitra mihitsy ty MCC zay natao tany États-Unis ty zany
zay natrehan'ny filoha-pirenena maro tany zany. Ny voalohany aloha dia forme no teneniko zany a, zavatra tahaka ireny zany. Rehefa hoe filoha-pirenena daholo no miray latabatra amin'ny kando, dia ny fahalalam-pomba dia tokony filoha-pirenena daholo zany no eo, miara-midinika zany. Fa tsika zany dia magaga, fa mbola noentina teo akaiky teo ihany a ny ministra, i madama ministra ny communication. Fa fahambaraka anke zany fanire misisika. tena hoe le ministra ve no misisika. Sady filoha-pirenena tsy mahafoy an'le ministra reny zao dia nitsarain'ny olona an'ireny a, dia hoe tsy manana traikefa ve le filoha-pirenena, matahotra ny hevitra ve izy, point d'interrogation reny. Ny faharoa koa dia hoe le ministre ny communication ve a te izy zaozao hoe izy ny tena akaikin'ny filoha, dia misisika eo akaikiny eo. Famianarana nkika zany e, raha tsy mahay teny anglisy nge ianao dia misy an'le fanaovana traduction reny ke fanira any an-dafy fa raha ohatra hoe tsy fahaizanao anglisy, misy tompona ndraikitra an'izany rehefa any ivelany tsy famianarana zany raha hoe zay siakany fa dia nahoana loatra reny zao dia famianarana ho any nareo nke rehefa ho any. Ny vahoaka malagasy sy ny firenena nke no entinareo any fa tsy ny anaranareo lasa le vahoaka neny hoe tsy malala fomba ny vahoaka malagasy. Zay zany aloha dia tena tsy mety ny zavatra tahaka ireny. Raha ohatra ary faniry tsy maintsy hitondra ny filoha-pirenena fa tsy matoko ny tenany eo akaikiny, dia farafaratsiny farafalika maty nozy ny tanora, ny ministra raha mbahiny ny tokony entinao teo akaikinao, fa tsy nentina nke ny ministra raha mbahiny par intérim mafaniry nefa tany toerana dia tsy nentina teo akaikiny. Fa manina inona moa ny idiran'ny ministra ny kolotsaina sy ny communication eo akaikinao eo. Le raha matoy koa moa dia hainareo fa jefitra fotsiny ao anatin'le izy. Dia zao inona amin'ny vokatra sy ny zava-bita, tsy nitondra nke naniariary azy nodina ngingina nodomaina mba tsy tena zavatra hafa zany tao anatin'izay. Nefa ohatrinona ny vola lany any, ny délégation no entina any volam-bahoaka nke amina miliara nke, olona firy ny tany, ny avion aller retour, ny hébergement amin'ny hôtel 4 étoiles, ny sakafo, volam-bahoaka nke zany tokony anampiana amin'ny vahoaka amin'izao fety zao. Mba omena asa ny tsy anasa mavita nke zany fa dia noentina tany fotsiny sady fahambaraka no entina zany no mbola tsisy vokatra zany noentina tao anatin'le izy. Noentina amin'izany zany rehefa ohatra eny tokony mba miresaka amin'ny olona mahay resaka hoe diplomatie na stratégie, olona mahay stratégie sy resaka relation internationale no tokony entina leva zavatra tahaka ireny, fa tsy zay petsam-bava rehetra zao akory dia hoentina eo akaikinao anatin'le izy. Nefa zao ny vokany tsy nitondra ninina zany tao anatin'izay. Tena mamenatra reny zany dia hoe sasalan'ny hoe manivaiva mihitsy ny androm-panjakana sy ny vahoaka. Fa ianao raha rehefa hoe filoha-pirenena daholo ianao dia tokony ianao samy misedra an'izany hoe za filoha-pirenena fa tsy mila ministra na député na mpanolotsaina, dia ianao koa rehefa ministra tsy tokony hisalovany ny asana filoha-pirenena zany, fa ianao zay ministra teo iny tsy filoha-pirenena mandrakizay mihitsy ianao. Inona nge efa nilatsaka efa nilatsaka nge ny ministra iny fa tsy lany sao dia tsy hatsika ary zany, latsaka be ny tanàny latsaka ngay iny lany, dia hoe ho anao sombabaoaka indray hony amin'ity dia ho hitantsika eo. Fa tena mahamenatra ho aly izy tsy hainareo mihitsy zany dia hoe inona natao hoe homme d'état zany, inona ny asany, inona ny andraikiny, ary ahoana ny fomba firesahana rehefa zavatra iraisam-pirenena tahaka ireny. Tokony fantatra demy aloha ny objectif, ny tanjona, ny zavatra atao any dia efa tarina daholy. Tokony mafenao ny resaka ara-toekarena, ara-tsosialy, amin'ny resaka relation internationale, inona ny stratégie anao zany ahafahanao mandresy lahatra le filoha-pirenena. Fa tsy ianao vao tena koropaka hoe ahoana no atao anatin'le izy dia stomina daholo hoe zay olona afaka stomina na misisika daholo zay olona afaka hisisika ao anatin'izay.
ny vokan'izay zao a de zao tsisy ninenina tsisy ny oetana nge raha ny tena izy zany ny filoam-pireneny zany jerevike tamin'ny andro ny filoratsiraka sy ny filoravalomanana sy ny filoha herinadrona mampianina misy vokatra isaky mivoaka isaky mivoaka de misy vokatra tsy vitan'izay rehefa tonga eo amin'ny sainam-pirenena eo ivady ianao tokony anao varandresaka zay ny filoam-pirenena no miteny mba hoe zao ny voandalana tompoko mamiasina an'le vaoka jerevike ny sy le vaoka mame volan-diana ny andananao inge tsy vola paosinao amin'ny mafiloam-pirenenanao sy amin'ny maministranao e fa volam-bahoaka ny volam-bahoaka mira résultat tokony misy zany zay hoe zavatra tsapy-atanana ho hitany vahoaka de tokony resaka amin'ny mpanao gazety ianao fa ianao tonga mandeha anao tseno eno any anao voay hoe any miverina arao tsy fantatra hoe tonga raha tsikaikan'ny olona ery analakely zay nge ny tena tsy mety zany e zany de hoe manao tompotrano ny olonareo any vahoaka malagasy nefa ny vahoaka malagasy ny manakaramanareo ny volam-bahoaka ny oetinareo any ivelany de manina no atao an'izany le vahoaka e tsisy ny atao hoe mangarahara tsy misy ny atao hoe transparence zany de manina zao raha ana miverina de manazava tsara amin'ny vahoaka hoe ory vahoaka tonga izay fa zao tsy naresy lahatra zay a na hoe mbola eritseritra ondry zareo tany ivelany na hoe mbola misy fisy fenona hony na hoe mbola misy zavatra takina amintsika hony zay vao mahazo fanampiantsika avy any ivelany tsy mampina ny vahoaka nge zany e mba manazava e fa zao de tonga maina am'izao zany fafaniry ao anatin'izay ka zavatra tahaka reno a de tena mamenatra reny e mamenatra hoe mba sy ho asiny ihany le vahoaka nifidy anao e mba meo ny valeurany izy fa tsy hoe mahatra le vahoaka ny nasahirana de atao tsinitsinina oatra zany ny vahoaka ke mijery e mitadidy ary mahafantatra ny tokony ataony ny vahoaka rehefa tonga ny fitopim-pividianana ia mazava tsara zay faneho-kevitra ny entin'ny député Tontsoa zay momba niny resaka MCC iny moa zany tsy maintsy hoe nitondrana zay lafi-panazavana zay satria manahirana be mihitsy le raharaha am'le hoe be loatra le ampy sy le dedeaka le fanjakana de niverina fa vitavita ho azy reny zavatra reny isika eo anatin'ny tsy fananam-bola zao zava-doza tena zava-doza mihitsy ny tsy fananam-bola am'izao fotoana zao ny faneho-kevitra moa marobe ny aminy hoe io ny vokatra ilay hoe oeraoera fandaniam-bola mpanjakana amin'ny tsisy dikany zay le hoe gouverner c'est prévoir zany miomana ny amin'ny fitantanan-javatra anticipation zany daholo eo anatin'ilay resaka fitantanana zany de mipoka zany am'izao fotoana zao le caisse de l'État manahirana le izy am'izao fotoana zao taiza nisy fanjakana hoe tena en cessation de paiement raha tsy zao fanjakana zao ny any Sri Lanka tompoko dia bokatro Sri Lanka ary miakatra zay tsy izy mividim-piainana tsy zaka iainana ntsony any Sri Lanka de hitantsika iny ny fitroaram-bahoaka ary na le fanjakana raha tsy afaka mandonoka raha mampiasa mpanjakana ntsony na mpiasa mpanjakana ambony na izy ao anatin'lay tompona andraiky mpanjakana ny trosy ety ivela moa zany de mivagnoko tahaka n'inona mividim-piainana tsy zaka ary tsy hitanao zany zay ny totoyako ny député Tontsoa ny resaka mandeha am'izao fotoana zao de hoe ary ny économiste maromaro nefa nyteny député Tontsoa ianao koa pahay teo karena de hoe sahirana ny kitapo-mola mpanjakana am'izao fotoana zao raha ohatra ka sahirana mamarana antaony dikan'izay zany tsy nahavita nanao ambombava zany lay fitondram-panjakana ka tokony hitantaratra ao anatin'ny kitapo-mola mpanjakana zany raha ohatra ka zara fa mahalongo karama iza moa no andoavana karama de mipiasa mpanjakana de nidikan'izay zany ny mpiasa mpanjakana mpanodina mpamelona lay machine administrative zany no tsy zarizary ka le fanjakana dia tsy manana ntsony am'lay hoe tanjakara teo karena ahafahana miaina zany de betsaka ny adevitra nandeha teo ny ministère en finance resaka gouverneur amin'ny banque centrale fa betsaka ihany koa teteanivy mpiasa mpanjakana ny fiahiahina député Tontsoa sa tsy azo karama misy aza fahafantaram-ba voasamy hafa le hoe mahazo ny bon de trésor bon de caisse fa rehefa mandeha akan'le vola de mbola miverina indray fa mbola tsisy vola hony ao anatin'izany
vola tokony andraisana ny bande caisse zany député Totosoa tena liana am'izay ny vahoaka zay manaraka atsika am'izao fotoana zao. Tena marina zay faniry fa tena hoe bankiropitra efa fahity mihitsy zao ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao. Taratra ijerevana azy nge de zao ny fidangan'ny vidim-piainana ny fahasarana ny vahoaka nefa tsy hita mihitsy zay fanampiana ataon'ny fanjakana. Manampy tsotraka izay koa de hitantsika ny olan'ny mpiasam-panjakana zany. Rehefa ny mpiasam-panjakana zay misy retard tsy voalohany karama dia tadidio fa menamena zay no misoratra amin'ny resaka toe-karena. Taiza faniry hatramin'izay fitondrana teto rehefa farany taona ohatra zao nge ny karamana mpiasam-panjakana le 14 le 15 de efa mivoaka zay mihitsy fa saotra antsika firy mbola maro nge ny mpiasam-panjakana 23 andro any tsy nahazo vola ny ampahany ihany nahazo ary le ampahany io ary resaka gymnastika no nazahoana an'le izy ary misy olona manana abon de caisse de maka volany amin'ny trésor izy de hoe mbola tsy misy aloha fa amin'ny herinandro anao no miverina ary jerevy nge fa zao ny aide budgétaire atsika dia impôt isan-jato mahery nge de fanampiana avy any ivelany mbola tsy afaka mihitsy tsika maly eo tena ao anatin'izay teti-bolona mpanjakana zay fa izao testa ny olona noho ny tsy fahaiza-mitantana noho ny tsy fisian'ny mangarahara eto amin'ny firenena dia tsy manampy tsony zany ny firenena avy any ivelany de kendaroraka zao ny toe-karentsika am'izao fotoana zao de reny zany zao anisan'ny taratra koa zany reny hoe anisan'ny tena hoe jereva antsika hoe tsisy volantsony ny fanjakana am'izao fotoana zao de jerevo le saika le fametraha-piarana nataon'ny gouverneur ny banque centrale de tsy navelona ndray izy reny zao de efa eniny banque mondiale sy ny FMI reny sy ny mpambotsy vola iresa-pirenena hoe matoa ny gouverneur na banque centrale ray anatina firenena zay mametra-piarana misy zavatra tsy milamina zany ny fitantanam-bola sy ny toe-karena am'le firenena anankiray tsarovy zay misy zavatra tsy mety eo misy moa fiao ika mandeha hoe tele izy anao planche à billet ka de tsy mety izy marina ny azy ahoana no simbaina am'izay ny toe-karena tena hoe kendaroraka zany zao ny fanjakana am'izao fotoana zao ary anisan'ny tena tsy mety koa zany am'izao hoe misy vola zay ny keniny solombavam-bahoaka tsy maintsy ny teti-bolona mpanjakana na ny LFR io na ny LFI io de tsy maintsy ny solombavam-bahoaka satria ny solombahoaka no mpanao lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena de zay no ankataovina sy arahany fahefana mpanatanteraka de iny no tsy maintsy arahana efa voasotra anatin'iny daholo nge ny teti-bolona mpanjakana ny androm-panjakana sy ministera rehetra fa mahinana hoe tsy misy vola fa natao izany vola point d'interrogation de am'izao fotoana zao ndray de misy ndray ny fakana volany amin'ny ministera sasany de afindrany amin'ny présidence na anasorana de hoetany amin'ny ministera hafa manitsaka lalàna nge zany tsy mety nge zany ny azo atao de ny aménagement de crédit ao anatina ministera anankiray ihany zay no afaka atao fa raha hoe ao anatina ministera ray alaina le vola ao de hoetany amina ministera hafa na androm-panjakana hafa tsy mety zany fa tsy maintsy mandalo any anevony antemerera-pirenena zany vo afaka manao an'izay fa zao de rofina fotsiny izy de afindratsy de ozy aho hoe nga izy ty sanatry ny vava kilalao an-jasy ny fitantanana ny raha-pirenena resaka finance publique nge zany gestion publique misy procédure rahana rehefa nao an'izany fa aza manao foana nanareo fa misy zavatra tsy mazava ao misy resaka corruption ao misy détournement matoa tsy ampy ny vola am'izao fotoana zao ary toaka amin'ny tenda ny faniry azo tsapaitana am'izao fotoana zao de neny solombavam-boboaka sy ny mpandrarao ny ivony antemera-pirenena nge sy ny antemerany dolona ny ampahany any nge no azo hoe na zay solombavam-boboaka renge ny ampahany any no azo nefa hoe am'izao mivea ony nefa solombavam-boaka manao ny lalàna ny mpandrarao anatina antemera-pirenena
de atao an'izany fa tena tsy misy volo reo fa tsy hitan'zay nanaovana azy hoe aiza le izy ary tsy samy vaky koa tsy samy vaky menatra fa zay hoa pirofo atao anatrehan'ny vahoaka hoe tsy misy le vola am'izao fotoana zao eritreto hoe solom-bavambahoaka no atao nefa izy mananao lalàna nefa ry zareo premier ministre ty any amin'ny présidence sy ministre migalabo le ry kepohany any le izy de sady tsy vitan'le hoe olom-boafidy no ampany any meny fa le mpipaisa-panjakana sy le vahoaka malagasy de tsy jerevana sy tsindrovana mihitsy zany amin'izy midikana de zao tsy mahay mitantany nareo e tsy mahay mitondry nareo e ary efa niteny foana atram'izay sy ny miara-manonja sy miteny anivon'ny aino manjery sy anivon'ny antemera-pirenena rehefa tsy hainareo na izy de meny olona mahay azy ny fitantanana ny firenena ary androany de miteny indray rehefa tsy may nareo rehefa tsy vitanareo mionaraka anaovanay azy fa vitanay io e vitan'ny flora valomanana sy ny tia maranga io aineny ny manarina an'io nareo sady tsy hainareo no mijery lara-pahamehana tsy hainareo ny mitondra ny firenena ka braraka ny fitondranareo ny raharam-pirenena tsy mba mijery ny vahoaka nareo jerevika am'izao krismasy zao fa niry tena mahoniana akatoko ny krismasy tsika zao fa ity ny krismasy mafy nindra nazahoana ny fahaleovan-tena natramin'ny 15 taona nazahoana ny fahaleovan-tena ity ny farany taona mafy indrindra sy mafaitra indrindra tao anatin'izay 15 taona zay nareo amin'ny fitondrana natonga an'izay iatrika taona vaovao zao ny olona de inona mosary fantrana kere nefa lazaina fa oerahera hoe champion ny nutrition hony champion miresaka industrialisation hony fa tsy menatra venareo jerevy le vahoaka nge tena mijaly ny asa tsy misy ny vola tsy misy ny tsy fandrimpanemana manampitrotraka am'izao fotoana zao ary io de raha mbola mitoy zao de Sri Lanka eto amin'ny taona vaovao io faniry izy fipohana ara-tsosialy io ary jerevy tsara fa nankaraman'ny mpiasa-panjakana ary zay nietran'ny olona ny mandoa ny mpiasa-panjakana sy ny mpitondra rehetra de lasa hoe indroa mandondray ny volan'ny mpiasa-panjakana ao anatin'ny ray volana au lieu de tokony mba azo 13e mois zay nge ny afana tsisy tsony zany 13e mois zany tsisy tsony zany am'izao na mba misy prime tsisy tsony ny prime am'izao ny andamin'ity am'izao tsisy tsony aza tonga asaina ihany ny vahoaka mpivarotra esorona eny amoron-dalana aninona le olona mba meo toerana ry izy tsy menareo toerana ny tatsaha ny jaly ny barazy tsy ataonareo zavatra tsy lara-pamenary indray no ataonareo zany tao anatin'izay inona zao vita tamin'ity 2022 ty momba resantsika eo zany ny pinon fanira avy eo tsisy nge tsisy aiza zao le hoe amin'ny volana desambra de ho avy ny bus arivo mahery eto Antananarivo renivohitra hifarana amin'ny herinandro na amin'ny fofony ary aiza nefa tena niteny mihitsy ny mpitondra sy ny be ny tanàna Antananarivo aiza zany tsy nampanantena zany aiza ny teny eferika Miami flavor ny flavor beta be miasa daholo ny rapide aiza daholo zany tatetiny vahoaka nge zany aro ampatarina ampatsifinay amin'ny vahoaka zany fa zao efa kendarorika zareo tsisy famatsiana tsony men'ny comité international am'izao satria raha sy tatana ny firenetsika volona mpanjakana mira volam-bahoaka tsy mandeha am'zay tokony izy le izy loa de finances zangy hainay fa ahoana efa voasoratra ao daholy ny zavatra zay tokony atao ny karamampiasa ahoana mbola tsy ampy ihany ahoana mbola tara ihany misy magoy zany ao ry faniry misy zavatra tsy mety ao tena hoe ity zany tena hoe fanjakana tsy hoe resaka tsy fitiavana tia ny fanjakana rasy tatana indrindra nazahoana ny fahaleovan-tena tia ny fanjakana tsy mijery lara-pamena ho an'ny vahoaka ity ny fanjakana tsy mijery ny madika mba jerevy ny mpivarotra tena mijaly jerevy ny maçon mijaly jerevy ny mpamboly fa tena mijaly tsy jerevy ny miasa teny tena mijaly jerevy ny mpiasa-panjakany tena mijaly de aiza ny olona any amin'ny solombabahoaka ny olona no metsampy
am'izao fotoan'zao nefa tsy asan'ny solombamoaka zany tsy asan'ny solombavoaka ny manome asa tsy asan'ny solombavoaka koa ary manao asa sosialy reny tsy asan'ny solombavoaka ny manao lalana tsy asan'ny solombavoaka no mampiena ny vidim-piainana fa manao lalàna izy de mitondra ny feon'ny voaka fa zao raha za manokana fanjery de lasa tiamiko daholo ny olona de lasa miezaka ny tenako manao ny zavatra tsy tokony ataon'ny tena no inona noho le matsiaro le fahasaranana bahoaka de mba zay kely anana ny tena no zaraina amin'ny mpiarabelona amin'ny tena fa nareo tsy inona tena mijery fotsiny nefa nareo mitantana na volam-bahoaka mitantana ny vola mpanjakana tao anatin'izay ka hoy za hoe za mino faniry fanankiroa mahatonga an'izao firenena tena hoe tsisy voly zao itsony mahatonga an'izao fantrana zao zavatra anankiroa ny voalohany dia tsy mahay nareo tsy mahay mitantana ianareo fa de mangalatra fotsiny daholo zay tompona andraikitra ny akamarony zay ny voalohany ny faharoa dia tsy mahay mijery laram-pamena ho an'ny vahoaka nareo tena be loatra nareo tsy tia tandazany ianareo dia normal raha mikorosofahana amin'izao ny fiainan'ny firenena raha ny tena tokony misy faniry rehefa roa andro alohan'ny krismasy ohatr'izao tokony misy natao hoe trêve politika na hoe fitoniana ara-politika fa noho ny fahatsiarovatsika hoe mijaly le vahoaka de mbola manao antso avitsika ho an'ny mpitondra hijery ny vahoaka mbola makahery ny vahoaka tsika raha tokony manay amin'ny fianakaviantsika eny ary tsika amin'izao andro zao faniry de hoe andolo tsika mbola iresaka amin'ny vahoaka amin'ny radio amin'ny hainao manjery ampahery ny vahoaka ary anazava ny vahoaka ny zava-misy eto amin'ny firenena fa hoe tsy tokony ohatr'izao mihitsy ny vahoaka malagasy fa itsika ke manarena kikibony tany maro e afaka katrandrahany e inona no tsy misy eto e misy tany midadasika e misy olona mahay betabeto e misy mahay asa tanana betabeto e satria nahoana tsy hain'le mpitondra nanome asina tsy hain'le mpitondra no manampy ny olona hitrandraka zany arena zay misy na amboniny na ambanin'ny tany zay no mahatonga anay teny hoe ainay zany rehefa izay no eo fa atsopazo ny baolina mametra fialana de omeo anay le izy fa samy manome toky ny vahoaka malagasy izahay fa raha mifora varomanana ny eo sy izay ekipany vetivety de voaritsika ity fireneny ity ary vetivety de hiakatra ny fahefa-mividin'ny vahoaka ka ena izao fantrana zay mahazo ny firenena zao ary efa niporofony ny filora varomanana zany tamin'izy nitondra fa tena hoe ny adam-pinaritra ny olona ninakanina daholo ny olona vita ny lalana nianatra daholo ny olona voatsabo daholo ny olona nitoekaretsika ny akatra ny vidim-piainantsika ambany de ambany ary ny vidim-piainana de tena hoe fahefa mividin'ny olona de niakatra daholy ary ny akabeatsahan'ny olona de mba niasa daholo zany tao anatin'izay fitondran'ny filoha raha-varomanana zay ka minsy manantena fa 2023 io de anovatsika ny pedy anovatsika ny tantaranyity fireneny ity ary eta de manao antsoavy sady ho an'ny vahoaka rehetra mba hisoratra anarana any amin'ny fokotany zay misy atsika mbola maro isika ny tsy nisoratra anarana fa io rehefa misoratra anarana tsika raha-galabata takan'iny eo ary eo rehefa voaratsika maso hatramin'ny ABCDE tsy makay izany reo ry vahoaka malagasy rehefa miraha iny isika fa iaro zay hoe iaro ny safiditsika zay rehefa tonga daholo tsika mirahina miara-misalahy manaraka ny toromarika sy torohevitra ataotsika nangala-bato impireo reo Andriamanitra mijery atsika miahatsika ao anatin'izay rehetra zay koa dia manao antso atsika zay zany no atao antso avo androany tana daholo misoratra anarana hoentin'ny fianakaviana rehetrarehetra hoentin'ny namana mba hisoratra ny amin'ny lisym-pifidianana isika de hitantsika tsara eo misy le izy de mahazo taratasy tsika ho itya ny fanamarinana ny anaranao rehetra sy ny mombanao any amin'ny fokotany zay misy atsika fa zao ke faniry rehefa hoe tia male trano fantany hoe mpanohatra de dinganiny zareo ny akabetsahany fa matahotra izy de misy koa alehan zareo le trano karaha tsao le olona de tsy verenantsony le izy tsy metika zany ary zany no angatahana androany hoe alohantsika misoratra anarana rehefa misoratra anarana daholo tsika de manomboka amin'ny volana janvier drayntsika misy toromarika ho ataotsika ary ataotsika jindranginy mihitsy amin'ny hainao manjery rehetra sy ny amin'ny terrain rehetra zany hoe inona ny fifepetra zany
ho raisitsika ahafahantsika miaro ny zo sy ny safiditsika fa tsy miarahantsika ntsony zao fa efa tena mafy mahazo ao antsika vahoaka malagasy sy mahazo ny firenentsika amin'izao fotoana zao. Mazava zay député Toutsoa fa isika moa de mahazo afatra eto zany amin'ny hoe tena miakatra tonga 50 ny kapoaka ny vary ny vato eny de misy ny tena memena mangataka kokoa atsika hiavitra Rabe Mamonjy de omentsika kokoa izy zay atao anatiny te fandarina ty de kokoa ny avitra Rabe Mamonjy ny any frantsany zany de mirary so tahin'Andriamanitra anao fety finaritra hony sy tratro ny farany taona ho ambim-pahasalamana asika rehetrarehetra de ho tafavoaka Madagasikara malala atsika ty de mirary so an'ny dada Ravalomanana Ramatoa Clotilde Renaud zay mipetraka le Puy en Velay zay no nandefa an'izay afatra izay. Député Toutsoa anaovantsika raim-bava alohan'ny hidirantsika bilan kely am'izay arak'izay tokony safotsika azy resaka ACC ny solomaboaka dia tsy nipetrapotsiny tsy nitazapotsiny tamin'ny fantsahana lampandrenina tamin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fampitsarana ilay motion de censure iny de nanoratra tany amin'ny ACDD mba hantany ny hevitry ny ACC momba an'izany fantsahan-dalana zany satria rehefa misy zavatra tsy mazava moa na rehefa misy fantsahan-dalana na rehefa misy adevitra tokony ho azo manoloana ny lalam-pandrenina dia misy mifangatahan-kevitra anivon'ny ACC na de nisy teny amin'ny ACC valy tenin'ny ACC irrecevable tsy azo raisina ilay délibération zay nivadika fangataham-panazavana rehefa avy eo nakany amin'ny ACC satria hony tsy androm-panjakana ny ACDD ary tsy manana antony ahafana mangataka an'izany hevitra izany ny filohan'ny ACDD satria tsy filohan'ny androm-panjakana ny voatondro manko de hoe filohan'ny androm-panjakana ny raim-pahefatry ny solombamboaka ary ireo mpikambana eo anivon'ny CTD na ny collectivité territoriale décentralisée iny zany zava-misy de otrany nefa manomboka am'seho am'izay le hoe mipotra le tsy azo raisina amin'ny endriny version 2 zany 2.0 ty hitatsika ty de efa manany olona amin'ny endriky ny fifidianana ho avy io satria efa dada ihany ny vadiny mama zany mama vadiny dada ary niny mivadiny baba vadiny endry zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao izy menakavy ihany mifamadikadika mifandimbindimby ao anatin'le rara député Toutsoa mba tsara mba azona ny hevitra eo ity resaka fanapahan-kevitry ny ACC ity tena hita soritra am'izao nge fa mitombona daholo sy tenintsika teo hoe tsy azo antoka io ACC sy ny seny io de ho hitantsika am'izao nge nanaraka ny lalàna rehetra nge io motion de censure sy ny fitsipaham-pitokisana zay nataon'ny solombavambahoaka io tsisy afaka nanalany intsony efa nazavy ny efa notifie ny premier ministre ny fetraisa efa tratra ary mihoatra be misy ny azy de inona ny tsy nanaovana an'le fitsipaham-pitokisana dia iny moa zany ny baiko hoe tsy atao le izy de ny normal raha nanao requête tany amin'ny ACC ny solombavambahoaka dia misy ny ACDD zay ao anatin'ny lalàna dia nanaterana an'izany koa de ireo no nandefa ny requête zay nahita mazava resy lahatra ary isorana ny zareo nakany amin'ny ACC tena hoe mitombona naraja ny procédure rehetra zay ary mahay lalàna nge zay mpanao lalàna nge zay solombavambahoaka ary misy mpahay lalàna koa ao aminay nanao an'izany de lazaina ndray fa hoe tsy azo raisina kinako teo ihany ny teo natao am'le natao le filohan'ny ACC teo aloha ary efa ireny de vao maika ndray pira no ataon'ity filohan'ny ACC sy ny mpikambana ao amin'ny ACC ty de zay no midika fa tsy neutre mihitsy ny ACC am'izao fotoana zao ary io efa nangatantsika foana io fanerenana io hoe raha vao any io ACC sy ny seny io mitombona atao nge sy nresantsika teto fanere hitantsika sotra sahady zany ny zavatra ho ataondry zareo ary zay nge natonga antsika iteny foana le concertation nationale sy le hoe tokony impliqué tokony ao anatin'io daholo ny solotena rehetra ny hery-velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary isalahyreo fa tsy anareo Madagasikara ka reo zany
de efa hita zany le ataonareo am'zao fa tsy nanaja lalàna ny ACC tsisy atoky ianareo ao ary zay nge no atao hoe rehefa misaotra nana daholo ny vahoaka am'izay ataony ny fifidianana de ho hita eo ny pression mahazo anareo comité international ataopika efa malala zao zavatra tsy mety zao efa fafambaraka ny azo ny ACC am'izao fotoana zao efa fantatry ny comité international ny firenena matanjaka io zavatra tsy mety ataon'ny ACC io ary io nge zao izao tsy faneken'ny ACC zao sy faritrakitsahana lalàna nataony mpitondro zao nge de efarange io faniry any amin'ny motion d'empêchement ny filoham-pirenena ho tonga ange io farany satria nahoana satria tsy manaja lalàna mihitsy zany ny mpitondra arahatra ny etapiny ka saty fotony zany amin'ny ankapobeny ka aminay zany dia manakina ny zavatra ataon'ny ACC zay ary de tsy anaiky lembenana fa de mbola mitoy ny tolona ao anatin'zay ary misy mananteny zay fa voaviana ny fifety tonga ny 2023 de ahiratra am'izay ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka ka malala zay tokony ataony am'izao fitondrana izao tena mazavy efa hoe tena hoe ataonao zay ampahantrany le vahoaka ataonao zay tsisy ny demokrasia tapenambavy ianao rehefa mba hiten'ny hevitra zany hoe ny zoanao mihitsy zany no hitsahana ao atapindoha ary manarak'izay tena fahotana mafaty de ny tsy fanajanao ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena fiaina zay ny kapoaka ka hoy aho hoe hory mpitondra mihiby bebanareo ho avy ty ny krismasy ho avy ny farantaona mba mijereva am'izay le vahoaka mba malala zay tokony atao am'izay fa tena efa tema tsy rariny tsony ny zavatra ataonareo ary io vahoaka nge de zao miaritra io zay ny gasy miaritra foana izy ty miaritra izy na mangidy azy areo de miaritra izy fa rehefa tonga ny fotoana hoe tena tsy zaka ntsony ty de tsy azo toaina ntsony ny vahoaka malagasy efa ny porofony zany nge tamy 2 sy 7 tamy 1 tamy 1 efa ny porofony daholo zany ary tantara mipetraka teto am'ty tany sy ny fireneny ty ary iny ty tena pilary no ireo zavatra voalazako reo ka hoy aho hoe mandinika ny vahoaka fa zay de ararotina loatra ny vahoaka hoe ny vahoaka reo de tena miafy ny gasy ka zatra miafy fa hoy za hoe efa tena sangy mihoatry ny loha izy ty ka mba jerevy ihany zay varavarany voanareo fa tena efa kendaroroka efa tena manitra le vahoaka zanga mamino hoe tena hoe miadana tena mieritreritra azy tena hoe eo amin'ny fitondrana mandraka zay zao de miadana de ny tenany ihany ny fantana jereva misy fianakavianareo nge tena sahirana koa misy namanareo renge avoako no hivadika aminareo fa hoy za hoe tonga te ny fotoana zay mbola natonga anay androany hoe aleo mbola faran'androany ny miara-manonja hanao antsoavo anareo ho an'ny mpitondra hoe mijaly efa tena fadirovana ny vahoaka fa mba miova am'izay toetsaina ovay ny fomba fiasa manetretena ary mahaiza mamindra ny fahefana zany nke tena tsorana nkeke zany tsy fa fahambaraka nke zany hoe ory vahoaka tena tsy vitako tsony ty fa aloha hiala fa tsy vitako ty tsy mampaninona zany samy malagasy eto antsika vao mainka ary zany meny ny vahoaka anao ny aja amamboninahitra rehefa zay no atao ary zao kosa zay miala de aza tena izy ny tsy hiala fa zony ny miala tompoko zony zany farambopola zao no mitoe de hoy za hoe asa fotsiny ary zay nge mahatonga ny solombavam-bahoaka fa 5% tsy zakany mpitondra mihitsy io fa hoy za hoe aza hososena ny solombavam-bahoaka na izy na iza fa raha sanareo averika any ty averiko fandroa reto fanteliny rehefa tsy tianareo io androm-panjakana zay mijoro zay mikritika anareo mpitondra io raha voarangaly izy raha voarasa mba isiny zany hoe crise institutionnel zany crise politique zany fa raha ravanareo io de tady ty fa lasa tia mandray no majorité ao anatin'ny antemera-pirenena
za tena mandrisika mihitsy aloha nandrakany andre matofoloa député atoditso no miteny rehefa tsy sanao no mandravany gouvernement zay tsy mahavita azy ny premier ministre sy ny gouvernement raha voranga ny antemierra-pirenena aloha nandrany afaka imporoandrika avy ao sy foroandro de mandeha ny 50 anena fa sa manao fanamby aho fa kimo daholo ny député lany ao sy zay député zay mba hoe miaro ny vahoaka ao anatin'izay dia ambava moana tahiry pomieritreritra ampitiavana no resako an'izany ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ya maraparantsika député Todiso alohan'ny tena iresana kely TFM rehefa aveo satria io moa zany le lesony iny nataontsika somary lavalava misy député Todiso am'ty satria betsaka no faneho-kevitra zay andrasantsika any aminy fa ndao ary zany daholo ny zavatra rehetrarehetra ny resahantsika teo député Todiso raha ho fehezana zany ny atao hoe tomba ny taona 2024 inona ny tombana zany tsy fiteteiteny hoe négatif na mihiba le izy fa tena zany tokoa ny zava-misy amin'ny akapobeany zany mahatoa ny filoham-pirenena mandalo de misy misitsika leony olona fa mbola misy mpamono hafa moa zany de manao interview kely olona vitsivitsy teny amin'ny faritry Sorano analakely petite vitesse teny mamono hafa satria fantatry zareo fa mafy be le zava-misy am'izao fotoana zao mahatoa ny olona zay eny amin'ny lalina rehetrarehetra eny de miteny ny amin'ny hoe tsy zakatrony ty raha mbola mitoy de fa tena mazana be ary ny fanadihadinina ataon'ny afrobarometre de nilaza fa tena ny fitopolo isanjato lasaka kely nyvahoaka malagasy de mahita fa tsy any amina direction tena tondrana azy ny firenena fa any amina direction diso tanteraka ny tondrany le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de menimenina mijirama mahazo loza menimenina amina karazana orinasa samy hafa miady atrano fampianana anaty ato de tonga amin'ny fandraisana ndraikitry ny androm-panjakana de ny ao anatin'ny mpanotanteraka indray ny sasa manao vava ho an'ny solombamboaka zay samizy any moa zany tsy de misy idirantsika fa entsika le vavao ny fahefan'ny solombamboaka ny tsabahan'ny sasany de anaovana menaso an'ny hafa le izy satria tratra n'lay hoe andraikitra politika le solombamboaka de fatorana am'izay ohatran'izany reto olo reto manao politika hafahafa be député Todiso André Mampandry nde tsika tena andalo kely zay mba bilan mba azontsika resahana zany na économique io na politika inona mba entitsika ilazana an'reto olo reto hoe olona mba mahay mitatana ve reto mbola mendrika ve reto mbola omenan'izany hoe atao hoe mpitondra zany ohatra mety aminareo ngambany tokony mbala le manao videur reny na le manao inona moa resaka événementiel na manao baby foot sy biara zany angamba no zavatra tena mba haikainareo kely fa tsy de tena atonina anareo le hoe mitatana firenena ampanetretena ny resana an'izany député Todiso ya ny tomana zany dia ny fijery azy dia tsy mila économiste koa no mijery an'izany na sociologue na statisticien fa mijery anao mivoaka miditra ny avaravaranao mahita ny fiarahamonina sy ny fokon'olona zay misy anao na eny an-tsena io na anaty bus io na eny an-dalambe io na ny amin'ny hôpitaly ianao na aiza na aiza de hitanao fa sahirana sy mantra ny olona am'izao fotoana zao am'teny tsy miankatra no itenenana an'izany ary tsy vitan'izany ihany fa eo ny sakafo zay zara fa mihinana ny vahoaka am'izao fotoana zao zara fa mipeda be zao ny olona indray mandeha isan'andro ihany no mihinam-bary no misakafo am'izao fotoana zao maro ny any atsimo any moa rehetra ny mosary ny kere ary efa tena hoe tsy any ihany fa efa hoe saika manerana ny nosy zany dia fahadiranofana ny vahoaka eo koa ny tsy fandriam-pahalemana ary manampitrotraka am'izay moa de le délestage sy ny rano tapaka kafaniry tena efa tena hoe zava-doza ary zay koa ny angatahako an'le misy ny angovo ty mialara angainao tsy mety efa tena tsy zakanao tsony ny fitantanana ty le jirama ty ary anao tena manao valy brainginy ianao tsy manininy ianao tsy mahavita azy ianao zéro anao andray matoa ministra mialanao amin'io andraikitra fa tsy zakanao zany tena incompétent ianao fa mijaly ny olona
fa jerevike ianao mety hoe misy rano aminao ao misy inona aminao milamy anao fa hoe misy ny angovy anao de misy jiro aminao fa jerevy ny vaovao nge maisiny ny rano zany ny filaharana zaka anao ve ny mijejery ny olona hatramin'ny 12 alina hatramin'ny 3 maraina milahatra ny olona maraina taondro hariva tsy misy asa tao ny asa tsy vita fa de milahatra rano ny olona eny amin'ny popy zay misy rano moa any an-trano de tapaka zany rehetra zany dia azo tenenina ny zavatra zay natao tsy misy vita ary tsy mijery zay lalam-pahamehana ny mpitondra ary ny fotodrafitrasa zay natao dia fotodrafitrasa tsy makany amin'ny asa famokarana ny zavatra atao dia importation indray no atao fa tsy manondrana tokony exporting itsika tokony ampiana entanina ny hitantsahany mpanao asa tanana rehetra mba amokatra dia iny no aondrana zay ngeny tsy mampisy ny devis eto hoe sy mampitotongana ny santabolatsika ka mahatonga ihany koa ny fahefa mividitsika zany ambany de ambany tahaka izao de jerevika izao hoe ny inflation ny fidangan'ny vidim-piainana efa adio chiffre nke zao faniry efa misy zany ny atao hyper inflation zao no misy eto Madagasikara efa tsy rariny noho izany rehetra zany faniry no azo tenena hoe ny tombana amin'izao faran'ny totaona izao zany ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana zao de mihiba satria tena mahantra ny vahoaka fadiranovana ny vahoaka mosarena ny vahoaka tsy misy mpiano vahoaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsy manana ny zonontsony ny vahoaka na de anio ny hevitra any dia tsisy tsony izay asina zoa ho an'ny vahoaka zany ohatrany hoe tsy mena asiny vahoaka zon'ny mpitondra nke manome sakafo ny olona zon'ny mpitondra tokony ampianatra ny zanakitsika mamaim-pona daholo zany zon'ny mpitondra nke tokony hoe isy ny atao hoe fitsaboana mamaim-pona zon'ny mpitondra nke tokony manome tsika asy lasa mifanohatra amin'izay no azon'izao vahoaka zao zay tsy tokony andro zany ny vahoaka rehefa tena hain'ny mpitondra no mitondra amin'izao fotoana zao aiza daholo zao zay fampatetana zay nomena zany akoatran'ireo nyteneniko ireo hoe amiratra ny firenena tsy misy antra tsony vao maika mifanohatra amin'izay ka amiko zany dia tena mihiba ny toekaretsika ny sosialitsika ny politika atsika zany tena hoe tena mihiba ary hitatsika maso zany ka amiko zany de hoe tokony hanipy baolina tokony hanipy gant ny mpitondra amin'izao fotoana zao rehefa tsy hanipy gant moa zany ianareo de hoporofony ny vahoaka amin'ny fifidianana zay ho avy amin'ny taonina ho avy io fa mitody dadamosina aminareo ny vahoaka malagasy aza mieritreritra ntsony ny angalabato efa vonina ny vahoaka iaro zay safitin'izay isy fiarametana zay ho atao ao anatin'io misy tetika zay ho ataotsika ry vahoaka amin'io totaona ho avy io entantsika daholo ary efa nentanina daholo ny mpiara-miombonantoka rehetra iaro an'izany safitin'ny vahoaka zany ka mbola teny ampanetena no ataoko amin'izao fotoana zao satria efa fambara betsaka no misy ny vola tsisy ny karama tsy voalo be da be ka ho hoe miala ny mety miandry an'izany ny vahoaka ny fiarana ny mety ny fahendrena lehibe zany fa rehefa nanareo zay faneseten'izay de afa indray no fijery ny vahoaka aminareo ao anatin'izay misy eto namanareo misy eto fianakavinareo misy eto nampanohatra ary zay de raisinay foany nareo hoe mpiarabelona sy namana ao anatin'le izy vonina anavitra nyity Madagasikara ty manana ny fahaizana sy ny traikefa anarina nyty fireneny ty ka hoy zao hoe tsy anareo rery de Madagasikara fa mba anay koa nge io mba anyrehetra io fa tsy tokony hipetraka amin'izao toerana maiza tsika zao tsika fa rehefa itsika no mitondra sy mahafantatra ny laharam-pahamehana rehefa itsika no mitantana ny fanjakana sy ny fiarahamonina de tavavoaka ny malagasy ka farany zany dia manao antsoavo amin'izay fametram-piarana fao be ny mpanatanteraka izay satria efa tsy mety amin'ny vahoaka malagasy tsony ny tondranareo ny tany sy ny firenena
farany ao anatin'ny TFM député Tojoa efa niozahana nitondrana fanazavana teto ihany zany fa misy tamin'ntsika moa zany no tamin'ny herina defa afatra taty amiko taty de nangataka mafy ny amin'ny hoe mba antanio any député Tojoa satria betsaka sika no nalahelo toy ny sorena ary zao zany tsika nareany valitenin'ny ACC tsy mbola ny anjera tsy eo akory niny motion de censure iny na fitsipahapitoko isany iny mbola mandeha iny fa ny ACC moa zany a de nandahan'izy fotsiny tamin'ny alalan'ny forme lay nampidirany ACDDEDH fa tsy hoe foana tanteraka akory ny motion de censure satria efa nambaran'ny député Tojoa teo hoe efa notifié primature efa déposé tao amin'ny assemblée nationale izy fa tena tsara ho fantatry ny rehetra zay ngamba ny TFM mangatahana mpanazavana ny député Tojoa anatin'le tsotra foy sady mazava inona marina moa natao hoe fitsipahapitokisana ya ny fitsipahapitokisana zany raha fiezina de atao hoe motion de censure io zany a dia andraikitra azo ataon'ny solombavambahoaka rehefa tsy mahafapo ny solombavambahoaka ny ataon'ny fahefana mpanatanteraka ny gouvernement zany zany hoe ny premier ministre sy ministre ao anatiny dia solomvoaka ao anatina lalam-pandrenana zany a no mametraka zay hoe fitsipahapitokisana izay sony zay ary voasoratra tsara zany ao anatina lalam-pandrenana ao amin'ny article 63 lalam-pandrenana faniry ao amin'ny article 80 zay amin'ny 7 ao amin'ny règlement intérieur 195 196 dia voasoratra mazava tsara zay a hoe azo ataon'ny solombavambahoaka tsara zany fitsipahapitokisana zany rehefa tsy mahafapo izy voasoratra ao fa 7 no tetavina rehefa misy anarana sisony zany a 7 solombavambahoaka dia azo ekeny zany a de afaka aterinao a eny anivon'ny antemeram-pirenena tamin'ity nefa 105 be zao no azo tao anatin'izay rehefa voaray zay a de mandalo amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena sy ny bureau permanent de notifieny ny filohan'ny antemeram-pirenena am'izay ny premier ministre lehiben'ny gouvernement de rehefa vita zay de afaka roa andro aorinan'izay 48 heures aorinan'izay de atao ny fifidianana fitsipahapitokisana na fanekena na tsy ataon'ny solombavambahoaka ary vato miafina zany a no atao ao anatin'io zo ny solombavambahoaka zany ary adidiny zany andraikitra nomena azy zany ao anatina lalam-pandrenana zay zany no atao hoe fitsipahapitokisana anaraka an'izay zany a ny solombavambahoaka teo indrisy ny efany a fa de mbola mahita zavatra hafa ihany ny sasany hoe aleo eo ajanona tsisy afaka rehefa vitsy zay ny teneniko rehetra zay dia tsisy afaka analana iny motion de censure na fitsipahapitokisana na izy fa zay manala an'iny zany a dia mitsipaka ary manitraka ny lalàna velona sy ny lalam-pandrenana efa nisy ny atao hoe fitsipahapitokisana tamin'ny fitondran'ny filoha Safialy-Pera ary efa nisy koa natao hoe motion d'empêchement azo ny solombavambahoaka tao koa ny manala ny filoham-pirenena de misy isa tratrarina le izy roa apately ny solombavambahoaka eo amin'ny 101 eo zany raha tonga koty 101 102 zany a no ilaina ny solombavambahoaka rehefa misy zany hitan'ny solombavambahoaka koa zany a misy hoe fanitsahana lalam-pandrenana miverimberina de azo ataon'ny solombavambahoaka zany misy miverimberina nke zao faniry raha tena hoe tonga saina daholo ny solombavambahoaka rehetrarehetra misy ohatra zao a ohatra zao ny teneniko anao io gouverneur io tsy anaty lalam-pandrenana de forcena fotsiny chef de région no izy ary tokony fifidianana tena hoe ataon'ny vahoaka za zao de fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ny faharo ny filoham-pirenena rehefa filoha izy de an'ny malagasy rehetrarehetra fa tsy tokony hoe any amin'ny arena izy ny amory solombavambahoaka de ame instruction politika de anao kabary politika fahotana mafaty zany anatina lalam-pandrenana tsy azo atao zany manarak'izay koa de tsy azo ny fitondrana tao ny mamindra
teti-bola hafa any amina ministera hafa sy ny ary-panjakana hafa tonony any amin'ny présidence tsy azo atao zany fa tsy maintsy mandalo any amin'ny solom-bavambahoaka zany rehetra zay zany a dia adidy zay voasoratra anatina lalam-pandrirana zany a de zay zany fehany faniry ny atao hoe motion de censure ny solom-bahoaka ny afaka manao an'izay fa ny sénat tsy afaka manao an'izay ary raha ohatra koa misy projet de loi izy na proposition de loi indrindra fa projet de loi zany a ao anivon'ny antemeram-pirenena ka alefa ny amin'ny sénat le izy ny sénateur ka misy tsy fidivinevitra de tady de foana fa tsy maintsy mivena amin'ny solom-bavambahoaka zay de ny solom-bavambahoaka zany a no manana ny teny farany ao anatin'izay ary eto koa faniri mbola anatsoko ny mpitondra ihany zany sy anovana voaka tsy lanazy nge reo antemeran-doholo reo e tsy hitako zy lainan'ireo efa nahena moa izy ny filoha koa moa zany de natsapa ihany hoe tena telo amin'ny empolo izy taloha zao izy firy fotsiny 20 fotsiny tokony foanana any io mihina ny vola mpanjakana fotsiny reo inona zao mba ataon'izany hoe sénateur zany inona tsy hitako 20 fotsiny izy ao tsy hita zay ataony ary tsy manana fahefana zany tsy misy lanazy zany tsy voafidy bahoaka amin'ny vatana zany ny ain'ny olona dia ny solom-bavambahoaka ihany no ain'ny olona sy ny be ny tanàna reo ihany ny olo voafidy tena ain'ny olona ao anatin'izay ka raha fiesana zany faniry dia amin'ny fitsipaham-pitikisana motion de censure dia azo sy adidy ary andraikitra ary fahefana azo ataon'ny solom-bavambahoaka mihitsy zany a ao anatin'ny lalam-pandrenana sy ny règlement intérieur zay misy eo amin'ny androm-panjakana ny antemeram-pirenena eny ary de mino aho fa isika zay nametraka ny fantanina iny a na de fa nisy fanazavana samihafa fa ny zava-dehibe atsika koa de hoe aloha député Toditsoa mihitsy no anazava azy anao anatin'le TFM de iny ny fanazavana katroka mihitsy ny 10 minitra nanazavany député Toditsoa ilay resaka TFM iny fa ny fiarahana moa zany de hatramy 2.5 oro zao député Toditsoa tena marana ny fandarana zay iarahana aminao mbola ho avy eo moa zany zay sirina rehefa avy eo satria mbola manana adiny ray zay sirina fa de sady misaotra anao aloha zany fiarahana tamin'ity taona ity ianao solom-bavambahoaka mamarana zany ny fiarahantsika tamin'ity taona 2024 ty anatin'ny fandarana miara-manonja solom-bavambahoaka rehetra ianko de efa nitsamitona Ferraritsoa sy napita ny Ferraritsoa mino fa député Toditsoa koa mbola apitan'izay zany ho an'ny voaka malagasy ia dia ny avoloateny dia misaotra n'Andriamanitra tsika fanirisiririna nafana nanatanteraka ny miara-manonja tamin'ity taona ity androany ny famaranana fa noho izy dia natanteraka soamantsara tsika isan'andro zay fanomezantsika ny vaovao sy mahakasika famakafakana mahakasika ny raharam-pirenena manarak'izay koa dia misaotra nareo lahy manokana sy ny teknisiana zay nanana fandavatena isan'andro am'izay famakafakana zay tsy mora na ara-toekarena io na ara-politika io na ara-tsosialy io na ara-kolotsaina io zay direct manokana ianareo lahy am'izay fitiavana zay omenareo ny vahoaka malagasy zay ka amin'ny raha ny voaka malagasy ny saorako anareo lahy manokana fa ny vady aman-janaka sady de tena hoe atao afara mihitsy noho zay fitiavana zay tia miara-manonjy ity zay iakasitrahako miaraka amin'ny teknisiana zany zay manatanteraka nyity miara-manonjy ity dia eo ihany koa dia mirary soa any voaka malagasy rehetra tsy hakanavaka am'izao krismasy zay fety ho an'ny kristianina rehetra zay zany dia engany mba hitondra fiadanana sy fahasambarana ho atsika ary fahasoavana ho atsika zany krismasy zany ary nitsodrano moa zava-mahery tamin'ny taolo gao malagasy ary mbola dimbiasa atsika am'izao fotaon'izao dia ho avy koa ny asaramanitra dia ory aho hoe engany mba hahatratra ny faran'ny taona daholo isika ho velinaina ary mba hiatrika ny taona vaovao amin'ny hery feno fahasalamana feno toky ary feno ny fitahin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy rehetra ary marina fahekena
fa tena mafy ny fiainana am'zao fotoan'zao ary tsy misy salamity fiainana etya fa rehefa hoe akintsika amin'andriamanitra izany rehetra zany de ho lavorary zay rehetra kasy atsika ary ho tanteraka zay rehetra safiditsika ao anatin'izay ka de mino sy manantena aho fa tena hoe fiainana vaovao izany 2023 zany anova ny toetsain'ny olona maro ary mba hitondra ho any am'tena hoe fanavaozana ary mba hisy zay hoe firalahiana sy ny firaisakiana eo amin'ny vahoaka malagasy rehetra na ny mpitondra io na ny entiny io ary engany mba tsy hisy sony ny fankalana eo amin'ny mpitondra na ny mpanohatra io fa atsika Madagasikara ary andao avadika zay pejy zay zany ho an'ny tena hoe malagasy ka mba hitsinjo zay malagasy zay daholy na iza na iza ary engany ny fiadanany tompo hitantana atsika rehetra zany ao anatin'izay taona vaovao zay de mitona bavaka atsika vahoaka ny tenako manokana ny vady aman-janako ary ny solombavam-boboaka rehetra dia mino aho fa mitovy fosy saina amiko ao anatin'izay ary misaotra ihany ko eto ny mpivahiny rehetra ny vahiny rehetra tao anatin'izay 2020 sy 2020 zay ka dia ny tompony hitahtsika rehetra zany ao anatin'izay rehetra zay koa dia samia manao asaramanitra feno fahasoavana hatrany ry vahoaka dia misaotra tompokolahy mankasitraka tompoko vavy eny ara de misaotra betsaka ny solomam-boaka atotso andriamampanjo isika niaraka tamintsika tamin'ity taona ity am'izay teny firaritso mahafinaritra be zay any ko entina mamarina ny fivahinianan'ireo solomam-boaka atao anatin'ny fanarina miara-manonja izany de finaritra foantsika ny amina hoe ray aman-dreny reny de niara-dalana tamintsika ary ny zavatra nyresahana nandritry ny taona de samby voarainy rehetra ny amin'ny hoe firesahana famakina batsilana ny zavatra tsy nety eto amin'ny firenena ary fombana ho an'ny voaka malagasy am'izay hoe maso azy izay de matoatsika am'izao fotoana zao samy efa tonga sainy satria ny zavatra tsapa sy hita de betsaka ny efa tonga sainy betsaka ny efa tonga sainy de avokatra zany rehetrarehetra zany ny fanio-kevitra zay nentsika teto amin'ny fananarina zay satria nanokatra ny masom-panahy ny maso-tsainy ny fahafantarany sy fahatakarany vaoaka ny zava-misy marina isika mba tsy aina amina onoono sy tsao ary mba tsy aina am'lainga zahay afafin'ilay mpitondra fanjakana sy zay fahanana ny vahoaka isan'andronandro sy ny fampitahorana zay mahazo amintsika de dikan'izany ny zahay de nanao ny ezaka isan'andronandro mato zao fiovanjavatra zao miaina anatin'ny fahatongavan-tsaintsika de fa tsapanay fa hoe voarainareo ny zavatra ny zaraina teto amin'ny fandarina teto ry narabe mananjara izy ty moa namana fanirira zafy manantany misy miteny hoe mba misy vokany ve zavatra ny teneninareo tao nandritra n'izay fotoana zay nandritra n'izay taona 2020 sy 2020 efa adiva ho ifaran'izay de ny tena moa tsy hoe miambona hoe be resaka fa de hoy fotsiny navalany tena hoe anjarany tsirairay no mijery an'izay anjarany tsirairay no mandinika an'izay hoe nanahoana ny vokany nanahoana ny fiatraikany ny zavatra nyteneny satria rehefa mifaraparina tahaka an'izao tokoa ny taona na any amin'ny toeram-piasahana io na any amin'ny isa-tokantrano dia fotoana izay fandiniana fijerenany hoe nety sa tsy nety inona no tokony hotoizana inona no tokony hatsaraina inona no tokony hoe ajanona mihitsy fa tsy mety inona no tokony natao nefa tsy natao eo amin'ny resaka fandraisana andraikitra indray eo amin'ny resaka olona indray iza no tena mahavita ny andraikiny ary iza no tsy manao ny andraikiny fa lasa miteraka problema indray zany zany amin'izao farany taona zao de mila jerena daholo fa raha kapoka indrem-pandeha le izy de tsotra ny taona 2020 sy 2021 tompoko dia nangidy ho an'ny akamaroan'ny malagasy ny taona 2020 sy 2021 de tena taona nangidy ho an'ny fiainan'ny malagasy amin'ny akapobeny misy ny nahazo tompontsoa tao anatin'izay taona 2020 sy 2021 zay fa vitsy fa ny akamarony de tena hoe ny fafankeoany tena hoe
ny lanja azy fijaliana tena tsy zaka mihitsy. Inona ny pirofo afaka hitenenina an'izany? Ny pirofo azo anamarinana an'izany dia ny hoe resaka karama fotsiny, resaka vola zay kirakiraina fotsiny. Mba mahazo vola ianao zany 3 andro dia ritra tamin'ity 2024 ity. Talohan'izay efa nitranga zany toe-javatra zany tany amin'ny 2024, tany amin'ny 2024 tamin'ireny hoe covid sy ny sisa, tsisy mandahan'izany aneo nisy zany. Fa aty amin'ny 2024 hiditra aty amin'ny 2024 vao mainka mafy le izy. Kanefa dia misy miteny hoe tena be dia be ny ezaka efa natao, tena miasa mafy ny fitondrana sy ny sisa. Samy maheno an'izany daholo. Fa dia zao fotsiny izy hoe izy ity ve zany tena samy manana ny maso hijereny tokoa. Fa zao io indrindra le izy hoe rehefa tsy miatraika aminao ilay krizy, rehefa tsy miatraika amin'le olona milaza hoe mandroso zao fiainan'ny malagasy zao, ilay tsy finanankanina normalina intsony, rehefa tsy miatraika amin'le olona miteny hoe mety zao fiainana eto Madagasikara zao ny tsy fafana vidy fanafody intsony, tsy fafana mampianatra ny ankizy any an-tsekoly dia tsy ho tsapany mihitsy ilay fahoriana. Tsy ho tsapany mihitsy. Fa rehefa hoe miatraika aminy izy dia eo vao tena hoe ay ve ohatran'izany ilay izy. Satria ny sasany zatra misakafo tsara, vao mivoaka dia fiara, mety tsara ny fiainany, tsy maintsy manao vakansy any velany, tsy maintsy manao an'izao rehetrarehetra zao. Fa ny akamaroan'ny malagasy kosa dia tena hoe mitrongy vao homana, ary tsy zay intsony le fitenenana fa hoe na mitrongy aza dia tsy homana, na mitrongy aza tsy homana. Ary profon'izany ny fiseniny atao hoe resy amin'ny fiainana ka dia matory eny amoron-dalana, tena tsindroka zordira miaraka amin'ny alika sy ny biby isan-karazany eny amin'ireny fanariam-pako ireny. Ilay fanariam-pako no mamelona an'ilay olombelona. Ary jereo tsara, raha vao misy baka ordure avy amin'ny savovovona, tsy maintsy misy sase eo akaiky eo hipetrahana olona dia lasa toeram-ponenana mihitsy n'ilay baka ordure. Le zordira zany no kitro ifaharany fiainan'ireny olon'ireny. Misy ministera amponina eto, misy sehatra isan-karazany eto, tena hoe zay mifandray amin'ny resaka fiainan'ny olombelona ny anjara andraikiny. Za tsy miresaka ny hoe fikamban'ny raisam-pirenena aloha fa ny eto Madagasikara. Fa tamin'ity taona 2024 ity dia hitanao mitombo hatrany ny tena hoe resy amin'ny fiainana. Le resy amin'ny fiainana moa zany dia misy ny hoe mamoy fo. Dia reny amin'ny gazety reny, nanato tena hono le latary tsy ny resaka ara-pitiavana ihany no mahatonga ny olona mony tena, fa ny resaka tsy fahazakana ny onjam-piainana dia hoe tena alao faranana ohatran'ny tsisy maminy izany, fa alao faranana. Dia zay zany tena hoe efa mipotika ilay fiainan'ilay malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny taona 2024 fotsiny no jerena. Azo atao ny manarina an'izany, azo atao ny manitsy an'izany. Raha misy zavatra tsy mety dia azo atao. Fa tsy hoe efa miezaka zay, efa miasa zay. Dia zay ho le hoe raha ohatra misy ny ezaka atao, hitan'ny olona ane reny, hitan'ny olony reny. Fa raha misy zany ny zavatra vita, ilay tsy vita, ilay tsy misy fiantraikany any amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny laniny, iny ny tokony hovoizina foana. Iny ny tokony hovoizina foana hoe zao ny tsy vita, satria ny filazana ny zavatra tsy vita dia manosika an'ilay olombelona, manosika an'ilay tompona andraikitra, manosika an'ilay manana andraikitra amina sehatra isan-karazany. Anao misimisy kokoa, mba hiezaka misimisy kokoa ny fahafantarana ny zavatra tsy vita. Fa raha vao le zavatra vita foana ny tonontononina dia tsy tafavoaka mihitsy zany, tsy dia misy hoe fahantrona, satria iny le filazana hoe zay na vita an'izao zay na vita an'izao nanao an'ity
satria everina hoe tsy tafapakany vahoaka malagasy zay zavatra vita zay fantatra ny vahoaka reny fa le zavatra tsy vita mba anokany fotoana be dehibe efa omena isan'andro zao tompoko ny taremarika ary reny tsisy taremarika hoe truqué tsisy truqué zany rano be dehibe zao ny taremarika voaka am'ty 2022 ty de mba jereo any taremarika momba ny ady mikolokolo manaona ny kolokolo teto Madagasikara taremarika momba ny resaka hoe fidirana an-tsekolon'ny zaza taremarika momba ny resaka hoe tsy fanjari-tsakafo hoe tompon-daka hony asa moa hoe ahoany zany fomba ahoana ny hijerena an'izany hoe sivana ahoany zany de atao daholo ny fanomezana taremarika isan-karazany fa tena mampiodikodina mampite isitribelona ny taremarika izay milaza momba ny Madagasikara le izy nefa tsy tokony ho zay le fipetrany fa azo atao tsara ny manao an'le fampanosoana fa inona no antony mahatonga an'le tsy fisiny fampanosoana ny fitiavatena de ny tsy fijerena ny hafa de ao anatin'ny fitiavatena ny resaka fitiavam-bola sy fitiavam-boninahitra rehefa natao fandiniana ho an'ny eto Madagasikara zany de ireo no anisany tena misongadina tia voninahitra loatra izay hoe nanankinana andraikitra zavatra hita zany jerena avaty ambony aty jerena amin'ny akapobeny zany de misongadina be le fitiavam-boninahitra ity misongadina be ilay fitiavatena raha vao misy zavatra kely de hoe aizany de reny zany mitambatra de eo moa zany ny fitiavam-bola de reny zany mitambatambatra de tsy misy fivoarany mihitsy any am'ilay afenam-bahoaka sika zany miteny foana hoe le fahantrana le fahantrana ohatrany tsy tafavoaka mihitsy fa mitrosa foana ny eo ampelantanana amidy zao nefa misy mivarotra fandriana sao de tsy fantatsika efa misy mivarotra fandriana zao satria tsisy ninona ntsony misy marary ao an-trano ao de amidy daholo zay azo amidy na de ny tsy tokony amidy ary na le tenan'le vatantenan'le olombelona raha amidy mampanofa vatana ary tsy mivehivavy ihany mampanofa vatana eto Madagasikara fa misy koa ny lehilahy mampanofa vatana de hoe mivaro tena ny tiana tenenina am'izany disy iteny indray zao zany aka zany nefa fahita any amin'ny firenena isan-karazany fangany any amin'ny firenena hafa any mizay any foana tsy maintsy atao référence ny zavatra tsara no alaina fa ny zavatra ratsy avelao anazy ihany fa miditra eto foana dia rehefa miditra eto de tereny le tsy fananana ihany keo de lasa manao ny tsy fanao lasa manitsakitsaka ny fahendrena malagasy zay zany ny momba an'iny fa ny antony ihany keo izay anisany tsy mampisy ny fampandrosoana izay ambaran'ireo taremarika mivoaka amin'izao faraparan'ny taona zao de ny inona dia ataotsika ao anaty farangisosina hoe raha tiana iainga ny toe-karem-pirenena satria rehefa miainga ny toe-karem-pirenena de miena ny asan-jiolahy raha anka Madagasikara rehefa miainga sy mahazo aina ny toe-karem-pirenena de miena ny tsy fandriampahalemana ny tsika mantsy rehefa misy ny tsy fandriampahalemana tonga de any daholo ny masotsika nisy nandroba tatsy nisy von'olona tatsy nisy an'izao tatsy nisy an'izao nisy alatra ohatran'izao tatsy reny le hita maso reny fa raha ohatra ka ny fiainan'ny Madagasikara ny jerena de le fahavoazan'le toe-karena no anisan'ny tena betsaka antony mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto amintsika satria tsy voakarakara ny any ambanivohatra nefa mivalopolo isan-jaton'ny malagasy dia mipetraka any ambanivohatra tsy voakarakara ny any ambanivohatra ina ny dikale hoe tsy voakarakara anankiray ingezabe zany tsy voaro amin'ny tenany tsy voaro ny tenan'le olombelona le any ambanivohatra sy mifananany nefa zay le irairaina foana hoe miaro ny vahoaka sy mifananany ny andraikitra ny folo alin-da marina zany ary efa zay foana moa zany no efa tsy enjery hatramin'izay fa rehefa tsy voaro zany ny any ambanivohatra dia tsy misy toe-karena mandeha nefa le toe-karem-pirenena de mbola miankin-doha any amin'ny tontolo ambanivohatra raha ny eto Madagasikara banky iraisam-pirenena ny tenen'izany
mbola miankin-doha amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny toe-karem-pirenena eto Madagasikara zao tsika variana fotsiny etỳ an-tanan-dehibe hoe misy an'izao ety misy zatra mamirapiratra ety de hoe zay fotsiny fa raha io mbola hoe valopolo isan-jaton'ny malagasy ny any ambanivohitra de mbola io zany sehatra hiankinan'ny toe-karem-pirenena ka rehefa tsy voaro ao anatin'ny fandriampahalemana maharitra ny any ambanivohitra inona raha ny toe-karena iaingeo tsy voaro izy de rehefa tsy voaro izy de miala amin'ilay toerana izay nisy azy de mitady toeran-kafa izy mamonjy ny tanan-dehibe reo 4 eto Antananarivo reo ane tompoko asa mba efa misy ve ny tompona ndraikitra eto anivon'ny tanàna eto mba manisa ny 4 eto Antananarivo firy ny nisan'ny 4 eto Antananarivo mba misy ve fanadiadiana momba an'izany avaiza daholo reo olon'ireo aviaiza daholo reo olona matory amoron-dalan'ireo fa zay mpanao gazety efa imbetsaka manao fanadiadiana momba an'izany de alefa amin'ny gazety sy nainao manjery moa vasa moa mba misy fetraikany sa tsisy fetraikany mba misy mieno sa tsisy mieno fa ny akamaroan'ireo 4 reo tsisy aveto Antananarivo reo tsy misy aveto Antananarivo reo fa avy any amin'ny faritra ivelana Antananarivo faritra ivelana Antananarivo egala any amin'ny faritra ambanivohitra any amin'ny 30 kilometra miala Antananarivo any amin'ny 15 kilometra miala Antananarivo no fiavian'ireo olon'ireo ary ireo de manana tanindrazana nanana trano nanana tambary nanana tany nanana asa fivelomana tany amin'nisy azy fa maninona izy no lasa olombelona resy eo amin'ny fiainana satria tsisy mpiaro izy misy manafika foana ny lalana tsy misy fa ratsy be inona no amoahany vokatra eo iandry fahafatesana ve zany izy any ambanivohitra de rehefa tsy afaka mamokatra izy de mamonjy ny tanan-dehibe izy zany lasa hoe tokony hamokatra de lasa mivadika ho vesatra fa maninona izy ny lasa mivadika ho vesatra satria tsy misy ny fandriampahalemana maharitra any amin'ilay toerana de lasa izy miala tany tena fanazavana tena tsotra zany ary tena lozika be de rehefa tsy mamokatra izy de lasa vesatra de rehefa lasa vesatra izy de midina ny vokatra zay avokarina avy ato anatiny de mpisesika ny zavatra vita avy any velany ny zavatra vita sinoa ny avy any Tailandy ny avy any Afrika atobaketo tsy fain'le malagasy de le vokatra eto Madagasikara miafiafy kely ery atao daholo ty hoe koloky atao daholo ty hoe atelier sy ny sisa fa ny zavatra tsotra de tsotra ohatrany tsisy mahita dikan'izay zany ny fandriampahalemana maritra dia iankinan'ny fivoaran'ny firenena zao zany zao tam'le omaly iny dia misy ny fametrahana galona n'ireo hoe manamboninahitra ambony eto amin'ny firenena de misy hoe général de brigade général de division général de corps d'armée any amin'ny tontolon'ny général daholo zany ambony zany ambony zany tsika manana général de corps d'armée général de division général de brigade na ny ety amin'ny colonel moa fa ambony daholo ny zany rehetrarehetra zany raha maheno an'izany zany de tena hoe fierté ho an'ny firenena malagasy satria hoe manamboninahitra ambony any amin'ny firenen-kafa vitsivitsy any zany raha tsy resaka tsisy afa-tsy ny atsy Amerika ny ato Afrika vitsivitsy any raha tena hoe galona zany no resahana vitsivitsy any satria isaky zay maheno zao tsika ren'le taiza moa iny tany Guinée sy ny iny amin'ny faritry Afrika avarabaratra iny de faheno matetika de kolonely commandant kapiteny tsy de maheno loatra ianao zany hoe général de corps d'armée sotr' zany any amin'ny firenena sasasasany any Afrika tsy akaikitsika fa neto amintsika misy an'izany zany hoe tena mendrika zany ary fierté zany ho an'ny firenena fa zay fisinina hoe manamboninahitra ambony zay dia everiny ny vahoaka malagasy fa tokony fanaraka amin'izay ihany koa satria tsika manana olona manana maizy azy zany satria tsy hoe olon'olom-poana menan'izany grady zany fa io moa zany misy hoe kipitsopitsony isan-karazany zay vao mahazo an'izany
zay tsy hiditra lalina am'izany eto fa resaka any amin'ny folo alindany zany fa maso mijery fotsiny aloha raha ohatra zany manana an'izany sika dia tonga de suite lozika hoy isika ny amin'ny hoe ny fandripahalemana zany satria izay aloha akoatran'ny hoe manaja ny lalam-pandrenana e sisy zany moa mbola resabe zany mbola bedibe mifaneokevitra momba an'izany a sy ny hoe miaro ny safidim-bahoaka sisisa zany mbola samy manany heviny moa am'izay lalam-pandrenana fampanajana ny lalam-pandrenana miaro ny lalam-pandrenana sy sisa fa le lalam-pandrenana moa zany betsaka ny voasoratra ao a fa gouverneur no mivoakary zany mbola faneho-kevitra zany fa tiatsika tenenina fotsiny de hoe raha misy zany ny atao hoe manamboninahitra avo de avo eto amin'ny firenena amin'ny tontolon'ny folo alina dia mijery am'izay ny olona amin'ny resaka hoe fametrahana ny fandripahalemana zany maharitra eo anivon'ny vahoaka tokony fanahtsahana izany a toejavatra izany hoe tokony hoe tena milamitsaina zany le vahoaka tsy miaya zay mihitsy le teny malagasy tsy miaya izy eo anatrehan'ny fanaterahana ny asany satria azo antoka ny fandripahalemana fa maninona ary no mitombo ny exode rural eto Madagasikara fa maninona no mitombo ny exode rural ny fialan'ny olona avy any ambanivohitra miakatra ny renivohitra de efa nazavaintsika teo zay ka le izy zany ny tiano tenenina de hoe raha misy ny hoe fanomezana galona ambony eo amin'ny tontolon'ny folo alina eto Madagasikara fierté mihitsy zany ho an'ny firenena am'izay lafin'izay aloha fa ato amin'ny lay hoe tamberina ndraikitra hoe nena fiarovana n'lay malagasy io tsisy hoe malagasy iza de mendrika arovana na hoe malagasy iza de hoe atao tsy jarizaro ny fiarovana rehefa malagasy tompo dia manana zo hanana fiarovana mendrika sy sahazazy na ny any ambanivohitra na ny tia tanan-dehibe zany hoe fa misy fandaminana zany amin'ny rafitra any amin'ny maramila zay tsy de hiditra am'izany satria tsy de hainay loatra zany fa na izany na tsy zany a dia zay ny fahafantaran'ny be sy ny maro azy fa izao ihany keo le izy a ny hoe fampandrina fahalemana ny Madagasikara zany tsy tenitenenina fotsiny efa samy nanao zay ho afany daholo ireo mpitondra ny fandimy ary ny filoha-pirenena dia chef suprême ny armée filoha faratapon'ny folo alina zany voalazan'ny lalam-pandrenana zay mazava iny tsy misy miadevitra am'izany tsy misy hoe inona am'izany fa hoe mazava iny zany fa zao raha i Madagasikara zany no jerena de midadasika izy fa ahoana le fitaovana ho an'le folo alina ahoana le fitaovana rehefa misy cérémonie zany amin'ny tontolon'ny folo alina de hitatsika eo zany hoe mandeha ny cérémonie de hoe misy tompona andraikitra be de be sy ny sisa fa le fitaovana mihitsy hiatrehana ny ahafahan'le malagasy mandry fahalemana na ny any ambanivohitra mandry fahalemana maharitra na ny any ambanivohitra ny tia tanan-dehibe dia hita hoe mbola tsy ampy inona moa no ataon'ny folo alina io ary tiano tenena am'izay de hoe politika mpanjakana io misy idirany teti-bola mpanjakana io fa inona ary no ataon'le polisy eo inona ary no ataon'le miaramila eo inona ary no ataon'lay zandary eo amin'ny ankapobeny zany raha ohatra ka tsy ampy ny fitaovana na hoe fitaovana efa tsy mendrika ny toetrandro itsy ny olona efa mampiasa drone ny olona efa mampiasa an'izao ny resaka fitaovam-piarovana tompoka any an-dafy ihany mba jeren'ity resaka adiny Russie sy Ukraine ity efa informatisé daholo ny resaka communication zany efa adina lasa ady ohatran'le amin'ny jeu reny ohatran'le jeu ataony ankizy efa informatika avo leta be ny fitaovana ampiasaina efa misy an'izany tsy hitany radar zany efa tsy hitany radar de zay afaka miazakazaka amin'izay hoe fivoaran'ny fitaovana lizy moa hoe fitaovam-piadiana fa hoe fitaovam-piarovana ihany koa fitaovana tena hoe maraka ny toetrandro ny tadiavon'ny Madagasikara
ary ireo filoha ny fandimpy teo aloha tompoko samy niezaka nanao an'izany daoly. Président Marc Ravalomanana niezaka, président Hery Rajaonarimampianina niezaka tamin'izany, président Ratsiraka moa izy moa amiral teo tsy atory vanjaodiana amin'ny izay resaka hoe tontolon'ny folo alin-da zany, nanao niezaka maro izy. Safidy moa niaraka tamin'ny sovietika tamin'ireny dia tonga ny tanky tonga an'izao tamin'izany fa na resaka basy nin'io ara dia misy fivoarany be le izy, misy fivoarany be. Aizany antsika eto Madagasikara dia zao tenena hoe isy helikoptera hony efa ketriketrika any dia ho avy amin'ny janoary sisy efa any ambony sambo any sisy dia isan'izao fa raha jerena daholo aloha zany ny fitaovana ampiasainy ny folo alin-da eto dia mbola bitika. Madagasikara midadasika be, ny velaran-tany io, ny tontolo anabakabaka dadasika be, malalaka be. Zany natonga an'ireny aretina Covid ireny tsy voary malagasy tamin'ireny satria tafiditra ihany le aretina ka ny antsika ny lanitra midadasika be ka ny faridranomasina zany moa hafa ny resaka hoe morontsiraka 5,000 kilometatra fa ny faridranomasina zany mbola miala 200 kilometatra miala morontsiraka mbola atsika. Zay midika an'io hoe Îles Éparses sy an'io mbola tafiditra ty amin'ny faridranomasina, hafa ny sisin-dranomasina dia hafa ny faridranomasina. Ahoana no iarovana an'izay? Ndeha ataontsika hoe manana amin'ny maizy azy ny folo alin-da malagasy, olona nianatra ireo, olona manam-pahaizana ireo, ary misy folo alin-da malagasy any ivelany any any Frantsa aloha ny tena misy mamiratra mihitsy fa tsy hafa manoatra loatra noho n'ilay tsy fisian'ny fitaovana. Raha jerena zany niezaky ny mpitondra dia miteny ny atao hoe ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny zay nefa mba miezaka amin'ny fampitaovany, miezaka amin'ny ohatran'izao sy ohatran'izao, fa ny olony ratsy eny dia mbo miezaka ihany koa ary ny tena zava-doza eto Madagasikara tsy hoe le dalo le mpanentsika ny mpamboly sy piopy any ambanivohitra ihany, fa olony ratsy, jiolahy diplômé, zay, jiolahy diplômé, bandit diplômé, bandit manana baka, bandit manana maîtrise, bandit manana licence, jiolahy manana licence, manana master. Zany hoe le jiolahy zany lasa marani-tsaina be mihitsy ao anatin'le izy satria izy nanana fiofanana tarisy dia tsisy atao izy dia iny le fahaizany ratoviny iny avadiny ho lasa fampitriana amin'ny firenena. Manoloana an'ireny zany ny informatika sy manoloana an'ireny toe-javatra ireny zany mila manana fitaovana sahaza ny ao anivon'ny folo alin-da. Tokony hiady mafy amin'izany ny folo alin-da malagasy fa tsy hoe resaka fotsiny hoe zao ny paikady sy paikady ilainy ireny fa le fitaovana ho an'le mpitandro filaminana eto Madagasikara ahoana ny fandehany amin'ny raha vao misy hetsika politika sy ny rehetrarehetra ireny taon'ny mpanohatra sy tao mivoaka daholo ny fitaovana mbola tsy fahita hatramin'izay, na fiara na olombelona na inona fa na eo ary ireny raha jerenao ampitahaina amin'ny any ivelany mbola mila ezaka be zany mba hahafahany ilay vahoaka malagasy voaharo, ka rehefa voaharonao izy dia milamina ny sainy dia hiasa amin'izay izy satria rehefa nontaniana zay nanontany mihitsy nanontany 4 ami zay fa maninona reo ny makaty, inona no ataonareo aty, aka zay no izy avy any aminay tena matahotra zay mihitsy ny tena matahotra eto Madagasikara ianao no atahotra, matahotra zay satria tsy voaharo. Eo koa moa ny asan'ny ratsy koa any ambanivohitra sasany any ankoatra amin'ny mpamosavy, mbola misy mpamosavy amin'izao fotoan'izao, mbola tara be tsika. Ny olona efa miazakazaka any amin'ny fandrosoana isan-karazany tsika mbola resaka miady amin'ny mpamosavy, inona ary zany? Dia eto foana ka io zany ny fisehoany ivelany eo iny fa ny tena fahafantarana inona ny tena ilain'ny malagasy, inona ny tena zava-dehibe.
nefa ohatrany tsisy le izy ve tena tsisy mahita sa modiana tsy hita eo ihany keo moa ny resaka safidy amin'ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany tsika zao ohatrany lasa ohatrany hoe mitakosina be amin'ny rosianina raha mitenen'izany tsy hoe inona kory fa zava-misy zany ato amin'le tontolon'ny fiarovana nefa raha vao miaraka amin'ny Rosia ianao a misy zany groupe Wagner zany privé de reny miara-miasa amin'ny firenena ty Afrika ty frantsay moa efa tsy hitantsony zay atao fa androany tany Mali tany misy opération Barkhane sy ny any amin'ny Sahel any zay tsy mila frantsay tsony nefa amin'ny frantsay zany mba te hametraka ny maizazy aty Afrika de iny fanararotan'ny rosianina fa raha miresaka fandriampahalemana ihany koa tompoko dia tsika moa teny ka zay firenena malalaka zay amin'ny firenena zay tiana iaraha-miasa ka raha amin'ny fametrahana tontolo-pahalemana maharitra eto Madagasikara zany de malalaka zany ny firenena malagasy amin'inona amin'ny safidy zay tiany iaraha-miasa fa betsaka ihany no mifanontaniana fa maninona moa tsy maintsy rosianina no iaraha-miasa ohatra ka izy anie afaka manampy mitovy tsara ny tady lokanga efa mifampiresaka ny président Iandry Rajoelina sy Vladimir Poutine de efa mba nisy resaka sy ny sisa eny tsy maninona zany malalaka ny fampiresahana malalaka ny fiaraha-miasa fa inona ny tena tadiavin'ilay malagasy de firenena toy inona no iarahana miasa amin'ny tokony iarahana miasa no ara tsy miresaka amin'ny kory sa hoe efa zay efa reo aloha nahazatra miara-miasa amin'ny frantsay indrindra ny aty amin'ny faritry ny aty amin'ny ranomasina indiana misy fiaraha-miasa de janony eo fotsiny ve nefa inona ny résultat raha mbola mitombo ny exode rural eto Madagasikara de tsy mipetraka zany ny fandriampahalemana maritra any ambanivohitra zay ihany sy ny fotodrafitrasa fa io exode rural io de io de mitombo foana io mbola isy foana io raha mbola zao ny politika zay fiarovana ny malagasy zay lasa ohatrany any amin'ny resaka politika no tena hoe ifatohan'ny saina lasa any de hoe tena hoe io aloha tsy maintsy jerena akaiky zany resaka politika zany fa raha vao mitsiketsiketsy tonga de tairo sakano sy ny sisa aoka mba tsy hisy mihitsy ny trouble za mantsy zao fandre matetika hoe tsy anaiky mihitsy ny folo alin-da zany hoe zay miketriketrika manao trouble marina zany tsisy ilany malagasy n'izay trouble any sy hoe zay korotana any tsisy ilany an'izany fa ny fanontaniana raha ingeza be de ny hoe inona tsara ny tena mahatonga n'ilay olombelona na ilay tanora manaonao foana eo anivon'ny fiarahamonina inona ny mahatonga zay inona ny fototry ny olana mialohan'ny hoe fanasaziana sy ny sisa inona ny fototry ny olana ohatra ny zanaka ao an-trano maditra le zaza de faizina izy kapohana sy ohatr'izany faizina zao moa efa tsy azo atao tsony mikapoka zaza fa mampigatra zany ny lalàna zao misy hoe zon'ny ankizy sy ny sisa zany moa zany lalàn'ny raisam-pirenena zany fa raha misy maditra de hoe inona ny fototry ny olana de inona ezahanao vahana inona ny fototry ny olana amin'ny fitombony ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara amin'ny fitombony ny alatra sy ty asan-jiolahy isan-karazany ty ny fototry ny olana de tsy mifananana asa fototry ny olana de mifahatrana fa ao aloha ifahatrana io ataovy manana asa amin'ny malagasy de mamokatra izy fa tsy lasa eta mavesatra indray zay de rehefa mamokatra izy de asiorina de ahodony eto Madagasikara le vokatra veto hitombo ny valeur ajoutée ozy professionnel Ralsona Roger de aondrana any andafy fa tsy hoe le bolongambolamena eto tonga de aondranao amin'ny bolongany manta be any ivelany any de kely fotsiny vola azo eto aveo mbola miondrana tsokosoko reny endrika tsy fandriampahalemana ane re mifandranana rem-pirenena tsokosoko reny raha tany misy fandriampahalemana maritra tsy misy an'izany ahoana ny any amin'ny firenena matanjaka any no mahavita miaro ny arem-pirenena ahoana no mahavita miaro ny fananany sy ny vahoakany tantarainy dadanay sy mamanay taloha hoe tamin'ny andron'ny président Tsiranana
efa nanomboka verina ihany koa taty amin'ny andro président Marc Ravalomanana tena hoe fandriampahalemana matra mipetraka eo amoron-dalana eo moto anao parain'ny andro mandritry ny alina tsisy mikitika nefa zany toerana mangingina zao ny ataovy eo hoe amin'ny andro atoandro ary mbola misy lasany dralany hoe sigilasy mihodina kely ianao lasany sigilasy lasan'zao ongotana daholo ty rehetrarehetra ty pneu anao raha vao tsisy antivolina efa mialaala daholo fahantrana ny dikan'izany tsisy asa tsy misy famoronana azy io ane fandray daholo fa tsy aha fotsiny ianao zany de hoe fandripahalemana ametraka fandripahalemana inona ny fandripahalemana hipetraka eo raha tsy manana asa ny tanora inona ny fandripahalemana hipetraka eo raha tsy manana asa ny tanora inona ny alatra ho foana eo raha ohatra ka tsy misy ny asa zany hoe circuit zany io mifandray daholo fa tsisy an'izany hoe fandripahalemana fotsiny de eo zany hoe ministera maromaro zany no mifandray ministeran'ny misahana ny fandripahalemana amin'ny voalohany ministeran'ny asa misahana ny asa inona eo ministeran'ny fampianarana sy ny fanabeazana rehefa tsy zarizary ny fanabeazana de lasa jiolahy le ankizy lasa jiolahy lay tanora de rehefa lasa jiolahy izy de miteraka tsy fandripahalemana ny tsy fandripahalemana tompoko de voka-javatra vokatry ny tsy fahavitany tisy ny andraikiny dia lasa miseho ny tsy fandripahalemana tsisy asa izy tsy navita fianarana izy zaza tokony ho any am-pianarana izy nefa lasa miandromby lasa manosika sarety lasa mitombriky de rehefa lehibe iny zaza iny satria efa le fiarahamonina nanabe azy hoe mitady vola de hitady vola foana izy hitady vola zay masaka ao andohany eo de lasa am'izay izy hitady vola amin'ny fomba tsy fanao de angalatra am'izay izy satria teraka ao anatin'ilay faniriana mitsiririitra nyty ka ny tena tsy mety de ny hoe efa hitanao zao fa hoe zao ny fahavoazana fa miala amin'iny ianao zay manana andraikitra zany eto amin'ny firenena efa hitanao hoe zao ny fahavoazana de miala amin'iny ianao fa miezaka mandoka tena atao naninato miezaka mitady argument hoe zay mahavita an'zao efa hita zao hoe tsy tafavoaka ty fireneny ty raha tsy miditra amin'ny concertation nationale fa tsy fantatra itsony zay fanjevony eto satria tarafina amin'le zava-misy amin'izao fotoana zao efa hita zao fa io tsy azo elana mbola miala amin'iny ihany mbola mandoka tena ihany mbola manamary tena ihany efa hifarana ny taona 2024 ny député antso efa hoe motion de censure avorté tsy tonga ho azy zany de mbola miala ihany mbola manamary tena maiva an'zany tsy iny zany tsy de makay zany sy ny sisa de ahoana ary zany mitsinjy firenena ve zany mitsinjy vahoaka malagasy ve zany firy ny ankizy efa tsy mianatra am'izao fotoana zao firy mitombo ary ny espérance de vie ny fotoana fahelana velona malagasy mba manahoana dray zay nahita mihitsy tanora 30 taona de efa manana tosidra ambony be hatrany amin'ny 22 inona mahatonga zany misy antony io moa samy manana toe-pahasalamany fa misy koa le hoe stress fahasarotam-piainana miasa io saina io aleo miasa vatana toy zay miasa saina fa miasa saina koa mampahivetivety koa ary mampahantra vetivety mahafotsy volo vetivety ny miasa saina ahoana moa le malagasy ny tsy asa saina tompoko vao mipotsaka izy de ahoana reto zazy reto ahoana ny sakafo ahoana n'zao so disy angalatra ndray ny ao ampisoko le mba nananina kely tao ary am'izao faraparany taona zao ho atsika zay miopy ambeny tsara fa nisy anie mividigisa sy vorontsiloza hoe hoanina amin'ny krismasy fa lasa andry zalahy hatramin'ny loka efa masaka batainy hatramin'ny vilany zany ny fiainany gasy zao fa misy olona nga mahatsapa an'izany ny azo mety izy tonga de mifefy tamboho be de misy mpiambina ny tanàna tonga de misy malinoa anankiroa ao raha mbola hoe alika tena faran'zay enjana mbola misy mafimafy kokoa noho izay misy dog allemand ao misy rottweiler ao pitbull ny tena tiako tenenina misy manana zany tsy hoe ratsy ny manana hoe alika
tsy zay ny tia nytenenina fa hoe misy zany tena milamitsaina pitbolonyreny ko aloha manahirana koa reny fa iny moa tsezasezatsiaritra fa zay zany tiatsika ho tenenina hoe ny fahavoazan'ny firenena ny fahampitehan'ny fiarahamonina eto Madagasikara ny tsy fahafahan'ny fiainan'ny malagasy miainga mihitsy a dia tsy voaro maharitra izy indrindra ny any ambanivohitra zay kitro ifarany toe-karena malagasy de rehefa tsy voaro izy a de tsy mamokatra izy tsy hoe kamo tsy kamo mihitsy amin'ny malagasy fa tsy afa-manoatra ary izy ko inona nataony eo ny folo alin-dra eto Madagasikara mba mety hoe mba tehanao ihany izy am'izay asany eo fa le fitaovany tsy ireny hoe fitaovana hita tsika ireny misy fa ity Madagasikara midadasika be ty mila fitaovana tena avolety mila fitaovana avoleta fa tsy am'izao fotsiny misy eny firenena afaka iaraha-miasa tsika velo hoe fa nandotoba io ne tsy misy an'izay hoe mangiditra andramany mba jereo ny firenena tena enjana amin'ny resaka sécurité Israelina zany enjana zany fantatry ny rehetra zany ny Amerikanina enjana zany fa io moa safidy tsy de hoe asitsika resabe fa safidy io safidy mpitondra hoe firenena zao ny arahana miasa efa nisy fiara-miasa ny hatramin'izay eny fa le zava-misy eto aminao zany mitaky zavatra mafimafy kokoa de tongatra ty amin'ny resaka fitantanan-draharaha-pirenena mihitsy n'le izy tsy maintsy tonga any io ho avy zao mififidianana de ahoana etsiketsika daholo ny ray de hoe tonga amin'ny fety de hoe tena mahetsika ny folo alin-dà zany mba hoe isiny ny fety milamina ahetsika daholo tokony ahetsika foana ny mpitandro filaminana tondry rehefa krismasy farantaona tokony ahetsika foana de ka ahoana ny teti-bola sy niny midemerda ny mpitondra fanjakana mitady vola ho an'ny folo alin-dà hierovana amin'ny vahoaka malagasy io ne tsy hoe hierovana ny afrikanina na hierovana nisy hierovana n'le vahoaka malagasy tadiava vola asa moa zany zao ny vola ao zany zao ahoana ny tena fipetrany tsy de misy fanazavana tsisy vola hoe misy vola tsisy vola misy vola tsisy vola ahoana ny fampiasana vola tsy de misy fanazavana loatra tsy maheno le vahoaka malagasy hoe ahoana nefa le faran'ny taona efa akaiky de inona ny fanontaniana ny voaka any anahoana ihany izy ty inona ny anahoana le resaka sosy de ahoana mety isy trezema ave zany ny eno any ambadimbadika ka tena tsy fantatrako fa ahoana ny tena fandehany eo zay tsy malala nefa tsy tokony hipetraka akory zany fanontaniana zany eny ary namana fanirira zafy manantany zay aloha mba tsejatsejatsyaritra zany mba hoe avaty amin'ny tena momba nyty hoe raharaha-pireneny ity resaka fiarovana ny eny malagasy sy mifananany ny fiatraikany zany amin'ny famokarana sy ny toe-karem-pirenena dia eo ihany koa nyresahantsika hoe eo ny olana eo misy fandripandrika isan-karazany ilay fiainana fa ny finiavana tsy mamantatra an'le tena marary malagasy de iny koa tena fandrika anankiray lehibe de ny am'tianantsika azy zany ty zany mba misy desera kely misy tenina nataon'olo malaza antsona hoe Elvis Abo iza tsara Elvis Abo tsy Elvis Presley akory fa Elvis Abo mpandinika izy de zao ny teneniny hoe la vie est remplie de pièges de point de manaraka ao ambarany hoe ne pas avoir de pièges est aussi un piège inona ny tianytenenina de hoe ny fiainana ozy izy de afeny fandrika ohatra ny atsika eto Madagasikara mihitsy vao mandeha anao de ohatra misy zavatra ambadimbadika foana ny fiainana dia feno fandrika fa ny finiavanao tsy hijery an'ilay fandripandrika eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena dia fandrika anankiray lehibe ihany koa zay ny finiavanao tsy hijery an'ilay fandrika efa eo de fandrika ho anao ihany koa zay le fiarahamonina le firenena efa feno fandrika ao anatiny ianao nefa mahita an'ilay izy de minitsy mijery minitsy mahafantatra
de izay ny tena fandrika iray lehibe. Inona ny tiana tongavana? Tontolo mpifidianana isan-karazany mety misy fandrimpandrika any ananina any amin'ny 2023 moa zany mandeha monteny lisy mpifidianana sinsis mety mihitsy fandrimpandrika any ananina any fa ny finiavanao tsy hijery al'ilay fandrika, ny finiavanao tsy hiditra any anaty lisitra de zay ny tena fandrika lehibe. Mety avoa ary ampahazoaina ny izay atao hoe tsy magasitraka n'ilay tena fandrosoana sy ny fahamarinana. Izay no azo ambarana manana fanira zavo manantana menanao ny sehatra ianao indray zany sofera zao mamaraparana. Efa tena marantsika riny satria le resaka filohandaha malagasy teo manko tsy tonotononim-poana iny hoe nahoana no hoe folo alina zany. Misy dikany ange zany folo alin-daha zany de zay no nentina niantsona an'ireo mpitandro ny filaminana zay nomena fahefana tany amin'ny fotoana ny fahampanjaka zany adevitra zany. Taty moa izy zany de teraka ny filohandaha malagasy ny 4 jona de fifangaron'ny fitandronan'ny filaminana ao anatin'izany zany tsy afaka misaraka an'izany ny zandary ny miaramila de ny polisy tateoriana tafiditra ao anatin'izay. Samy manana ny statut andreo ary samy manana ny andraiki ny rena arabe manjara inona le andraikiny fa ny tiatsika tongavana manko de tia fanambarana ny sesesy ity satria ny filoam-pirenena moa zany teny vady teny dia nisy lanonana ara-miaramila zay ny tanterahany de nanio hevitra izy fa nanio hevitra ihany koa ny ministra ny fiarovam-pirenena zany de ndao aloha alefa ny faly vetivetika le nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro le midi faly avoaka azafady indrindra de vakitsika lizy rina de vakitsika ihany koa ny resaka mifamezivezy any am'izay fotoana zao mikasika ty faneo-kevitra ministra ny fiarovam-pirenena ity de ao sa tsy ao faly de alefa mifaly izy ito zany anankiray de hoe tension politique ozy général Richard Rakotondrina de zao nambarany hoe l'armée reste derrière le président de la République. Zay zany nambara zany nany hoe ny tafika dia aoarina ny filoam-pirenena. Zay zany nambara ny général Richard Rakotondrina. De mbola misy faneo-kevitra ray angamba ny tsara kokoa raha isitsika le izy faly le navoaka ny gazety mpiseho isan'andro iny mba ho vakitsika le satria itsika manko hitondra n'le adevitra zany ao anatin'le famaranana n'le fotoana zany tsitoka tsito mihitsy fa efa nalefako taminao le izy le anankiray le ray ambombony koa le izy de le ray no alefa ahafahana mamaky tsara an'le izy le navoaka midi Madagasikara le izy eo ambony kely le nandefasako anao ty zao zany nambara ny tao anatin'izay tamin'ny gazety mpiseho isan'andro zany de hoe une cérémonie aux izy militaire s'est déroulée auprès premier bataillon parachutiste Ivato. Le président André Rajoelina a rappelé la mission principale des forces armées qui consiste à assurer la stabilité, la paix et la sécurité des biens et des personnes, mais aussi et surtout à préserver la souveraineté nationale. Fiandrianam-pirenena zany. De l'autre côté, le MDM, le ministre de Défense nationale, annonce que les forces armées sont derrière le président de la République, qui est le chef suprême des forces armées. De mazava tsara araka ny vakitsika azy teo zany io de io le izy lasa lohateny gazety ity hoe vous êtes les boucliers qui doivent bloquer les menaces contre le pays, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Ity zany ny tenin'ny filohan'ny repoblika zany mametraka andraikitra am'le foloalindaha malagasy amin'ny fiarovana am'izay mety ho fampirorona ato anatina avy any ivelana. Ny zavatra manahirina antsika rina de hoe fa inona foana le resahan'lay fitandrona ny filaminana le hoe miaro ny safidim-bahoaka zay. Tamin'ity taona ity nge nosegi ny teny an'izany hoe zay de miaro ny fanjakana lany amin'ny fomba demokratika de zao ndray verina le miaro ny safidim-bahoaka zay ary aoriana ny filoam-pirenena. Ny filoam-pirenena vao mipoaka le motion de censure de izy hoe
tsy manaiky fanakorontanana nefa tsy hoe mpanohitra daholo lay solomavambahoaka nanao an'le fitsipaham-pitokisana ary tsy hoe teny amikanjany trizime na tetsy Ambojatovo na tany amina kanja hafa tetsy Antanina renina na manoloana ny Iavoloha no nanaovana n'lay fivoriana ny teny Meram-pirenena fa tetsy Tsimbazaza tao amin'ny lapa le izy rina de inona no anasokajiny ny filoham-pirenena am'le hoe fanakorontanana le zavatra nataony solomam-bahoaka nambarany solomam-bahoaka todisotry eo tsara mihitsy izy hoe fampiasana ny lalàna raha ohatra zany ka mivolony ny teny Meram-pirenena fampiasana ny lalàna zany fa tsy fanakorontanana raha misy vote de confiance zany eo fampiasana ny lalàna zany fa tsy fanakorontanana raha misy mise en accusation amin'ny filohan'ny repoblika eo ho tonga any amina déchéance fampiarana ny lalàna zany fa tsy fanakorontanana akoatra ny hoe motion de censure nge interpellation koa mbola asan'ny solomam-bahoaka zany fampiarana lalàna zany rina fa tsy fanakorontanana mialohan'iny motion de censure iny de ny interpellen'ny solomam-bahoaka ny PM sy ministre ny finance de fanakorontanana ve fandraisan'ny filohan'ny repoblika an'izany de nanarakefa le teo anivony anteny Merandolo nanao fanambarana mahamenatra reto lolo Madagasikara 20 reto de tsy mahatsapa ve fa fampiasana ny lalàna eo an-tanan'izy ireo ary na izy ara vao resaka ao anatin'izany ho vakiko mihitsiny ny andininy fa 770 io izy io ny filohan'ny repoblika ny fandray amin'ny anteny Mera amin'ny alalan'ny hafatra tsy azo edikevitra ny anteny Mera voaray eo anatin'izany ankio ny anteny Merandolo de ho vakiko ny andininy fa 20 ny anteny Meram-pirenena sy ny anteny Merandolo no mandrafitra ny anteny Meram-pirenena izy no mandany lalàna sy manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana de kay tsy fantatry le anteny Merandolo kay izy mipala ny anteny Meram-pirenena ity zay lazainy fa manakorotana ny anteny Meram-pirenena aloha ilamy firenena efa mirindra tsara ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka Madagasikara efa mizotra ny fampandrosoana nareo aloha mandroso fa le firenena tsy mandroso fa tsy fantany ty article 68 ty rina ny amin'ny hoe ny anteny Meram-pirenena sy ny anteny Merandolo no mandrafitra ny anteny Mera de mifandray am'le 94 zany hoe tsy mahazo mifandray amin'ny anteny Mera ny filohan'ny repoblika fa raha misy fandraisana de misy ny afatra teny ampitany voakasiko zay ihany koa ny anteny Merandolo fa tsy ny anteny Meram-pirenena ihany de nitsahana izy tamin'ilay arby de mety zany ozy izy le anteny Merandolo de ato nefa mazava be mihitsy ny asan'le anteny Mera rotota mandany lalàna manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ny fanaovana tombana momba ny politika mpanjakana zay nge nataony anteny Meram-pirenena de ny raisiny le anteny Merandolo ho fanakorontanana le nataony ny anteny Meram-pirenena izy anteny Merandolo ndray no mitsangana mamely ny anteny Meram-pirenena mba lozika ve nareo e mahay mamaky lalàna ve mahay politika ve zay ny tiako teneny mbola tokony hanao baby fotsy biary reto olo reto fa tsy tokony hanao politika ary tsy tokony hitantana fanjakana raha ohatran'izao ny lecture sy fomba hitondrany ny firenena satria hevi-jaza zany hevitr''olona mbola tsy maritra zany mbola tsy manana maturité politique zany mbola tsy manana gabarit tantana firenena zany manolana lalàna ary mandika vilana ny lalàna mamandalitra vahoaka ny ataonareo raha ohatra ka ohatr'izay de gakotsika mahita rina iaro ny safidim-bahoaka hono ny tafika de aoriana ny filoham-pirenena ewi marina nke zany e ka izy ny chef suprême des armées ko mbola izy koa raha ny lehibe ny fitsaranako izy mamoro ny CSM ko lalàna no miresaka an'izany mbola organisme rattaché aminy ara ny IGE ko inspection générale de l'État maro be nge le asa misavovona be am'le filoham-pirenena e tena gâté mihitsy izy am'le constitution ka misy miadevitra le bianco koa raha mbola ao aminy ako maro be le organisme rattaché amin'ny présidence azotsika tsimponina ato zany raha ilainareo na foivoriana momba ny resaka fiarovam-pirenena io ary mbola manana andraikitra lehibe ato anatiny izy tsy miadevitra am'izany tsika fa zao
vakio ny artikla fahenina amin'ny lalam-pandrenana ty ho atsika ty no miresaka mazava tsara mihitsy lalàna de maneho safidim-bahoaka hoy ny artikla fahenina mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna safady aloha olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna le filompindrena koa olona le vahoaka malagasy mitrongo voamina ky olona dikan'izany samy arovan'ny lalàna reo fa tsy misy hoe olona ambony lalàna satria izy mpanan-karena satria izy mpitondra fanjakana ka ambany lalàna rehefa 4 mitsindroko ery na matory ambany tonelina na olona tsy mihinan-kanina na mety mpamafantrano na mety mpibatetana sisisa fa mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna elle est la même pour tous ny lalàna ny resantsika an'izany na izy natao hiarovana mazava tsara zany quelle protège na izy natao handidy quelle oblige na izy natao hamaizana ou quelle punisse ty lalàna ty no miresaka an'izany ko maninona mitandro ny filaminana tsy maintsy miteny hoe hiaro ny safidim-bahoaka zay miaro ny filompineny zay fa tsy hita ve le vahoaka tsy mihinan-kanina le vahoaka mijaly amina resaka insécurité le vahoaka anaovana arrestation arbitraire détention arbitraire io zay voalaza ny ato amin'ny 9 ny olona rehetra de mananjoa amin'ny fahalalana ary tsy azo samborina na tanana amponja tsy amin'antony arrestation détention arbitraire ko maninona ny mpitandro ny filaminana asainareo miambina karana zany nge ny asa mpitandro ny filaminana e de ekenareo zany occupé any 24 heures sur 24 heures mitandro ny filaminana miandro vavadina karana miandro olona ambony satria manana zoarovana izy fa le malagasy kely zany tsy manana zoarovana de mivoaka ny 4 mainty be de iny le mpitandro ny filaminana malagasy manokatra sy manidy asy zany ary lalàna no miresaka an'izany fa mba hampiaro amin'le malagasy koa le izy fa zao ny zavatra tiatsika resahana riny maninona no miresaka an'izany no mpitandro ny filaminana hoe hiaro ny fanjakana zay lany amin'ny fomba demokratika miaro ny safidim-bahoaka fa safidim-bahoaka ihany koa voalohany indrindra no mamadika ny contrat social tsy navita ny teny nomeny ny filohan'ny repoblika ka maninona tsy mijery ny vahoaka malagasy ianareo satria safidim-bahoaka ny nametraka azy ka raha ohatra mamadika ny safidim-bahoaka izy tsy nahatateraka ny teny nomeny jerevo ny tolo-pe-kevitra zay ny tolo-kevitra navoaka ny député momba ny resaka fiainam-bahoaka tsy tateraka ny resaka vidim-piainana satria miakatra zay tsy izy tsy zaka ny PPN tsy lavorary ny insécurité kere Madagasikara de ny tany saina treo atsimo andrefana androy atsimo andrefana atsimo atsinanana anosy sinsisa vakio le 3 page iny e de hitanareo hoe tena mila mitodika any vahoaka tsika fa tsy miaro olona ray na fanjakan'olona ray satria tsika miara misosy miaraka amreto ary miara mahazo tombotsoa miaraka amreto olona reto de hafahafa be maheno alizy fa misy inona mandeha any ambadika any mahatonga anareo miteny an'izany fa iza matahotra an'izy ary iza mampatahotra ary inona mampatahotra anareo tsy fantatro tension politique aoriana ny filohan'ny repoblika azafady teo ampilatan'Andriamatoa Tsiranina ny FRS tamin'ny fotoanandro samy mahatsiaro tsika ariana inona ny zavatra nitsangatra amin'ny 72 de samy mandinika sy makafaky tsika nametrahana rezimanta manokana amin'ny alalan'ny rezepy ny ambina amin'ny président Didier Ratsiraka fa voatazona ve fanjakana 91 rena rabe mananjara ary inona ny zavatra nitranga teny amin'ny Yavlo diso 91 ary ny tao arinan'izay ny ady mafy teo amin'ny Hervelona Rasalama sy ny fanjakana tamin'izany fotoanandro zany fa vototra ny fanjakana président Didier Ratsiraka tsy natazona azy ny rezepy tamin'ny président Zafy Albert mbola ny teny généraly anankiray ary mbola nisy fivorina
maromaro ny seho nataona ampitandrona filaminana fa zao rehefa napiatra ny lalàna de niatra ny lalàna tamin'ny président Zafy Albert zavatra tokana ihany resaka promulgation sy conseil des ministres nanao madarety président Zafy tamin'izay fa zao niatra ny motion d'empêchement tsy voatazona le fanjakana nefa tady tio ny grève ny 91 ny 92 nampiakarina président Zafy Albert nivoaka tsy tanono tetsy Analakely nanao balle populaire tsaroko tsara taoa tam'izany nalazy ty anjama regarega vahoaka tsy tanono fa zao rehefa niodina ny lamosy ny vahoaka tsy natazona fanjakana ny vahoaka rehefa zay hoe mandrava le contrat social ka na misy tandro filaminana hoe zay tsy amoka moramora zay tsy amotra ny fanjakana io zay miaraka amin'ny filoham-pirenena fa zao rehefa miatra le lalàna de zay lalàna no miatra Duralex Sedlex tsisy afaka ahodiny zany fa Duralex Sedlex io ohatran'izany ihany koa taty amin'ny président Marc Ravalomanana ny teniny général vice-amiral nitsangana n'lay Sozofy nanahirana zany amin'ny fomba fijery eo amin'ny lafiny tafika malagasy Rina Rabe Manantsara manahirana zany fihetsika ataona Sozofy zany manoloana na manambonina hatrambony fa ny tantara no nahitantsika ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoan'andro ireny tamin'ny andro ny président Rajonary Mampianina zay hetsika rehetra de nisy Moraingy avokoa ary ny teny ohatran'izao fomba fiteny zao mametraka n'izao fomba fametrahana fanio-kevitra zao ny am'le miaro ny androm-panjakana zahay ka tsy voasambany zany nisy manamboninahitra jeneraly na manivon'ny eo anivon'ny tafika malagasy na ny gendarme rim-pirenena miteny amina hoe ao arinjahay fa ny tantara ny nampianaratsika akalesona de tokony makalesona mifanaraka am'izay reo verina fa mpitandro ny filamenana ambony eto amin'ny firenena misy limite ny fiarahana ampitondra fanjakana fa tsy hoe miaraka mamony tena de misy limite ny hoe ohatry ny ahoana am'izay no mitodika makany amin'ny vahoaka zay le baïonnette aratsaina ampisainana tsy isika akory ny ampianatra an'izany ary tsy izay ny tsara toerana ampianatra anareo an'izany fa mba hiteny zavatra nisy teto anatrehan'ny tantaritsika raha mohatra moa ka atokisa anareo angamba tsy ho sasany angamba ny akampiambina Wagner resahany Rina ny Serba sy ny sisa azafady atokisa le tafika malagasy zay ele izy aza ampiasaina amin'ny fomba fanaovana politika fa ny apetrako ny fantaniana fa ino ty zavatra mampiayanareo ty fa misy ino neto le fanambarany ohatran'izao ny ohatry ny mampisavosavo ritaka ny sain'ny olona fa misy inona any ambadika any ny Rajonary Mampianina raha milaza fa tsy latsako fidinako isy teny manao fanambarana milaza zavatra tsotra fotsiny constat état de lieu inona ny tenenina tsy natanteraka amin'ny fanampy tantoliara ny filoham-pirenena ny Jirama ny lamina tsara 2008-2009 fanokana-panjakana nijery simba ny Jirama $700 ny ambom-bava $700 ny ambom-bava 49 millions de dollars tamin'ny fotoan'andro tamin'ny mbola tsy nitotongana ratsy be io izy amin'ny président tamin'izany président Marc Ravalomanana de inona ny teneninareo député Steny ny tantaran'izany hoe herim-ponay madidio antsolo-mambahoaka mba nahazona kalikaliky raha solontsoloka nahazona zany fa tsy nitavandra fanjakana zay ngeny nambarano maly miresaka amin'ny fahatsom-panantenana tanteraka izy amin'izao fotoan'izao ritra tsy manam-bola ny fanjakana ankehitriny tsy fahaiza mitatany zany de fahatsoana ve fanakorotanina politika ve zany ary tsy député cité rery ihany zay candidat IRD tamin'ny fotoan'andro nefa miala an'le fanjakana fa na député Brunel rehefa nitenina sika an'le fanjakana ataona inona téléphérique nahazo ny tsiny iny député Rina ny teny an'iny Zokoberina ny tenena député Brunel an'iny to hoe convoquena mihitsy izy
manohatra teleferika. Betsaka ny corruption ary natakeny tao anatin'izany PM. Ihajo Andrianarivelo sy ny MMM efa niteny fa mbola fanjakana ve ty fanjakana ty, efa crise institutionnelle zao. Miantso mihitsy andravana zao zavatra mitaky fahorim-bahoaka zao. Niaraka taminareo reo mitenindreo. De diako fanakorotanana ve fahitany olona niaraka taminareo ny tsy fahombiaza an'le fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsia. Sokafo ansainareo mitondra fanjakana io. Midira an'le principe ny Émile Zola. Aza varinao anaty efitrano eo fa mba voa kely ety atokotany. De nde mba mijery kely de tena sahirina marina zalahy le vahoaka. Fa ohatrany hoe de tena mbola mandroso be le firenena. Mahita Madagasikara mamirapiratra zany reto mpitony reto. Mahita paradisa. Za te antany vahoaka malagasy, ohatrinona ny any am-posinao, ny budgetnao, etrehana ny ty fety ty. Ny fety efatra ny fety 24-25 satria efa 24 efa fety amin'ny malagasy reny. Fiomanana ny fahatongavany nahaterahan'i Kristy mpamonjy. Ny 31 sy ny 1er efatra ny le fety e. Fa tsy hoe fety anankiray no ataon'le malagasy de ohatrinona ny budget anaty posinao de lasa ianao mandeha mpisaina lavitra amin'izay. Manahoana ny fiainako teo aloha sy ny ankehitriny. Taloha afaka mividy akoho mamorona. Ary raha tsy afaka mividy namono ny tato an-trano, zao ana le ovonoina tsisy, le hividianana koa tsy misy. Enao le tsy mihinana poulet de chair io misy taloha, fa finalement ianao tsy maintsy hividy poulet de chair fefana. Zany ngely izy riny. De eto tsika mba miteny, maka lesona tompoko. De mbola piko amin'ny article 13 ty. Ny article 13, lalam-pandrenona resantsika. Manana zoarovana avoaka malagasy. Ary mitovy, fa tsy hoe filoham-pirenena ihany ny ao ambadika izay de hoe arovan'ny tafika. Tsy filoham-pirenena ihany ny arovan'ity constitution ty, fa ny vahoaka malagasy koa mila arovan'ity. Efa mivakitsika teo le izy. Veriko le article 6 teo. Ny lalàna de maneho safidim-bahoaka hozy izy. Mitovy ny olona rehetra eo anatrehany ny lalàna. Na izy anao iarovana, natao iarovana, na izy natao andidy, na izy natao amaizana. Tsisy edikevitra ty. Safidim-bahoaka ngeny nalany an'ity constitution ty e. Donc ny lalàna atao anatin'ity constitution ty de natao iarovana ny vahoaka ary mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Article 13. Ny olona tsirairay dia atoa na amin'ny tsy fahazahoana manao ankeriny na herisetra amin'ny tenany. Fa firy ny olona amin'izao fotoana izao ry mpitandro ny filaminana no nijaly any ambanivohitra any. Viol, kidnapping. Fa mba voary ve izy. Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Tiako moa mbola adevitra azy io resaka secret na correspondance io, tsy ambaratelo ny fifandraisana. Manahirana be le adevitra mandeha assuré koty ny téléphone andray anina sy ny sisa. Zany zao ato anatin'ny article 13 miresaka an'izany. Arovana izy amin'ny tsy ambaratelo ny fifandraisana. Toizantsika. Tsy misy fisavatrano na toerana azo atao raha tsy alalana omeny lalàna ary araka ny baiko antsoratra omeny fahefanam-pitsara afaka manao izany. Io andro biary io ohatra tamin'izany. Arrestation tonga de bataina, tsisy mandada are, tsisy ninina. Tsisy mandada amin'e. Tsy misy olona asazina, tsy misy olona asazina raha tsy araka ny lalàna navoaka anakery alohan'ny nanaovana ilay fetsika na voasazy. Betsaka ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana izao. Fa mba voarinareo ve le malagasy. Samborina aloha de anomanana dossier. Ka mahazo amin'ny Mahery manandafy io. De mba hitondra fiarovan-tenany izy amin'le vazananao menace de mort azy, satria mieritreritra izy faharovany lalàna ihany koa, satria misy mitady hanikotra ny ainy. Tsy azo atao zany. Tsisy mandray le fitoriana, ary raha nisy nandray tsy mandeha le fitoriana. Le vahiny ray ary narovan'le fahefana eto an-tanàna. Trop le zava-misy.
ka miteny anjantsika de tsotra be ny aminy hoe mitovony olombelona rehetra eo anatrehany lalàna mety miaro fahefanareo mety miaro fanjakana fa ampitovi mifanaraka am'izay ny fiarovana an'le vaoaka malagasy zay nona ary mino fa misy fianakavianareo koa nona sahirana tsy manako anina tsy manamono mijaly vonoan'ny olona ampijalin'ny olona mba harovo reny fa tsy hoe ny fitondram-panjakana ihany ny hain'ny tandro filaminana miaro azy miteny an'zantsika taorinan'zay a fanazava-kevitra netiny teo anevo ny fiarovam-pirenena omaly zay ary tsy fahotana mafaty miteny an'zany mba hananatsika ny tsara fa tsy hananatsika ny ratsy satria zay no rerentsika malagasy engany ka tsy ho tafika na zandary ho baikony fironana politika no misy eto Madagasikara fa itsinjo mandrakariva zay mahasoity firenena ity de akalesona tam'izay fanitranga rehetra tany aloha-tany zany no mba fanindretsika de zany ihany koa no soatsika hoe ho lasan'ty 2022 ty ny ratsy rehetra tompoko ka ny tsara no andehanantsika am'izay 2023 fitondram-panjakana mitodika amin'ny vaoaka malagasy foloany mitodika amin'ny vaoaka malagasy zany mba iraritsika ary mbo mikendry zay mahasoa ty firenena ty fa tsy apotika ty firenena ty akory de mamarana fandaharantsika efa nametra beloma teo rina satria rina de mbola andeha hanao ny adidy amanandraikitra hanomana ny any am-piangonana amin'ny fitendrena samihafa de mifarana am'izao ora izao zany ny fandaharantsika tamin'ity taonty miara-manonja raha misy mivavao tsy maintsy horesahana de miverina maimaiky zahay mampandre aminareo raha toa moa ka tsy misy ny vaovao dia ano any faraiky amben'ny folony volana janoary antsika no miona eto anivon'ny 3 no mena eto amin'ny fandaharantsika zany fa de misaotra ny namana mpiara-miasa rehetra tato amin'ny MBS ao zany ny mpiara-miasa de atomboka any amin'ny directeur de publication ny rédacteur en chef ny journaliste rehetrarehetra ny cadreur ny caméraman ny mpanetana any amin'ny radio rehetrarehetra sady technician ny technician ato ambadiky ny sary sy ny feo ny technician tsy hitatsika mihitsy fa manamboatra ny antenne ny pylône ny faisceau sy ny rehetrarehetra any ambadika any ny directeur technique ny directeur en programmation reo rehetrarehetra ataon'ivon'ny MBS sy ny ekipa de sorina atrany amin'ny faritra nampiaina tamintsika ny fandarina nandritra ity taona 2024 ty de tsy hay adinotsika ny namana any amin'ny radio mada nomsa zay eto atranytsika de mitondra ny teny fampionana satria namony reny moa izy zay mpiara-miasantsika amin'ny radio mada inomsa na ivalosolomenjanary ry malala vavitokana mpanao gazetiny radio mada de robena zay miara-miasa amin'izy menada ery ambony zany de anaovana kopakopa tanana ianareo amin'ivon'ny radio mada miara-manonja amintsika ny mpanaraka rehetra naiza de sorantsika indrindrandrindra nareo any lavitra any pitan-dranomasina de mahafinaritra ny fiarahana tamin'ity taona ity ny fankafizanareo anay manokana isika eto aterana ihany ko de manolotra ny fankahirezana ty aminay firaritso de voaray daholo tompoko zany rehetrarehetra izany de anaovana kopakopa tanana marobe atsika rehetra tena feno fankasitrana de mino isika fa hanana fomba fijery handeha lavitra isika ary hametraka ny hoaviny ty Madagasikara ty ho tsara 2023 de ho tapitra n'ty 2023 ty ny azo everina hoe fitaitainantsika fa 2022 manko fa 2023 tsika hametraka fanantenana vaovao de amarana ny fiarahana am'rety mpitondra fanjakana rety koa tsika amarantsika zany zay ny fanondroitsika dia hanana mpitatana vaovao tsika ary ametsaka amin'ny fitantanana amina ray aman-dreny matotra ny io mana hitondra fanjakana ary tsy anao andrakandrana ny fitantanana ny firenena de makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy ny fandarina zany malaza mbola hiezaka foana ny tenako hitondra izany amintsika fa ny miara-manonja aloha hakany kely de mampita amin'ny firarotseo amintsika ny solombambaoka maro be zay ato anatiny ty ekipa ny miara-manonja ity ao anatin'izany député Rabekijana ny député avako aby ny député José any Antsirabe faharoa ny député zay miara-dalana amintsika eto dia etsy amin'ny boribory tany faharoa Randrena Sostanslas feno rahalambomanana boribory tany fahatelo boribory tany fahaefatra Emily Aramboasalama fetra rahalambozafombololona boribory tany fahadimy Todissoa Andriamampandry boribory tany fahaenina ny ekipa rehetra zany de misaotra atsika indrindra izy telo mirahalahy
Ambohidratrimo, député Mambrabendrina, Atsimbrano, Alairatsimbazafy, Avaradrano, Zeriran'Rembolaina, tsy misaraka amintsika ny solombamboaka atsika sy ireo mpanetana marobe ary ireo mpanao politika efa nitanysaiko teo ry Ada, ry Tonton Mota, ry Ragy, ry Christian Tabera, ry Yarfina, vehivavy Analamanga ho antiako Madagasikara zany, ry Clément Sarary Nirina, mpanolotsaina tanàna, Lili Rafarala, reo namana marobe, ry Nalson vao niakatra teo hitantsika teo, reo mpanao politika mivezivezy avy any amin'ny faritra de mampitondra an'izay firaritso ho antsika rehetrarehetra izay de makasitraka de amin'ny taona ho avy indray de manaova fety finaritra de samy ho ambin'Andriamanitra isika menakavy. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.